Continue, Arni dièse, 123 dièse, Rawan Pensfaf. Orange. Arovony tenanao a dia arovoko ny hafa. Ireto misy fepetra vitivity ahafahana mitoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manatapana na matetika mitavony sy ny rano. Faharoa, tapeno milantitsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Miarahaba tsika rehetra. Iza no mpanao gazety ao? Miarahaba ary miandro antsafaina. Rahaba. Miarahaba. Iza moa zao raha tsy madiso? Ato daholo ny mpanao gazety. Eo Miarahaba mpanao nareo gazety tanora, eo mpanao gazety antitra. Ianareo dia atao hoe quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Indray nefa dernier savoir. Ary ianareo koa no tia miresaka ny avoir nefa sahirana amin'ny etra. Tsy kilalao teny zany. Fa resaka mazava. Rehefa nanontaniana izahay dia izahay hoe nde hiteny aho. Zanga mora miteny eritreretin'ny olona hoe teny masina. Sia. Ka misy ny fanontanianao apetrakareo fa ny tiako ambara dia zao. Mba manao an'ity hoe Facebook ty. Haiko io. Haiko. Hampafiry ny tany andriba ho ny fitenenana. Fa saika misy fanamariana. Inona moa zany le hoe cher. Cher satria ny cher ainay dia cher frère. Comme secoule catholique. La vie est chère. Vidim-piainana lafo. Fa ity cher. Amin'ity Facebook ity mizara. Mizara. Zany hoe ny olona rehetra atao chéri. Manahirana. Inona koa le hoe like. Ny like on dia hoe tia. Nefa bebe ny olona mifampiresaka ato miteny hoe hoay le like. Zany ve dia tia. Dia misy koa ny hoe bloqué. Misy ny hoe partagé. Ary misy ny hoe supprimé. Dia hoy izahay hoe ohatra ny politika akapobeny io. Ireo zao ministra kely iny tratra ny contrôle Z. Satria nahoana? Bloqué. Rehefa bloqué tsy afaka misera. Satria vitsivitsy no nanao like. Mazava. Rombo. Rombo. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dupo. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafa. Rehefa iny Ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. rehefa nasa olona Alasina hitarana ny larobilaka misy masa goty. manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone. Fa tianareo foana e. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be.
arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Zoma ny andro, zoma 12 volana Jona taona 2021. Manohana ny fandaharana amin'ity indray mandeha zoma ity izay ahitanareo ny fandaharana rivotra. Ahitana fa tsy ahinoana fotsiny satria eo koa ny sary tahaka ny tamin'ny talata teo, dia eo ny galana, eo ny orange, ary eo koa ny XXL. Reo telo reo aloha no marihana androany. Makasitraka anareo izay manjoy, ianareo izay mijery manaraka satria mahafinaritra misy amin'ny feo Raimbozy zany. Tena mahafinaritra misy. Ay tsara manokatra ny fandaharana. Le timbre vocal vao maraina mihitsy no ina moa zany zao ny fitenezany amin'ny teny malagasy satria Ray volanteny ny haji am-peonao mihitsy no anisan'ny tena mahafinaritra. Fitsimpanana. Izy tatanay zay hoe ariza le ohatran'ny directeur be eo. Ny feony. Directeur be anarisa. Raimbozy tompoko. Tale Raimbozy. Dia eo Francis zay niteny teo zay. Izay mbola niteny zay koa Andriamatoa Miranto Godard. Salama Raimbozy, miarabantsika rehetra. Eo koa Ramatoa Larissa Malson. Eo koa reo teknisianina amin'ny rahalahy, eo Andriamatokeo, eo Andriamatoa Serginho. Miaraba tompoko. Tadidiko amin'izany zavatra teneny Raimbozy zany ny namagna Jojo Bezeba, ny tantara baolina avy agny Diego tamin'izany fotoagna izany. Izy mbola piasany RNM tamin'izany mitantara baolina ka dia lasany baolina. Agnaia minio mipetraka amin'ny fandriana miheno RNM. Tadidiko mihitsy reny. Lasa vaovao koa izy. Secrène contre Sotema amin'io. AS Secrène. AS Secrène moa ny anarany Secrène. Sa inona? Tsy tsaroko. Iza Secrène, ny anarany ekipa ny Secrène tamin'izany. Fa ny AC aloha Sotema e. Tsy AS aloha fa misy Secrène aloha lasa aloha. Secrène ny anarany Secrène dia Sotema ny anarany Sotema e. Fa tena rehefa hoe ary dia atolotra ny namagna Jojoby ny fanohizana fitantaragna. Ia. Lasa ny baolina. Agny amin'ny Andriamatoa Alban. Andriamatoa Alban magnamia Andriamatoa Kiki. Cosmos. Cosmos Secrène. Cosmos Secrène. Rangitra misy ny tagny zany miheno azy atagna fandriana zao ndray le rangaha mahakamo igny. Satria asinuia Andriamatoa. Asia sady izy miatagna teny miatagna am'zany teo. Ohatrany ataontsika tamin'ny voapangy zay raha Francis. Ohatrany baolina. Agny amin'ny Andriamatoa Alban. Andriamatoa Alban magnamia Andriamatoa Kiki. Kiki magnamia Andriamatoa Lanzizi mandaka mafy de mafy tipaka boly tsy lasa lavitra. Mbola ho azoko anao. Tsy nasiny zay tamiko. Mbola tsy toy ny iriny tamin'izay. Mbola tsisy hoe ahoe koa tamin'izany. Kay moa izy rehefa tena hiry reta dia fara fa dia kopakopatanana ho an'ny Zokobe Jojoby am'izao maraina izao XXL galana orange no manorany fandaharana. Sa manao ahoe Jojoby satria tsy hitako le bomba. Aloha azava olona ihany tokoa aloha e. Indrindra fa mandeha mivantana amin'ny Facebook izy ity. Ho anareo zay te hijery any anatin'ny Facebook dia azonareo atao no mijery azy amin'ny alalan'ny page RDJ. Ny fijerenan'io page Facebook io dia RDJ 966. Raha tsy diso zay ny anarana izy. Zay ny anarana. RDJ 966. Eny tompoko. Tsisy hoe FM. 6.6. FM. FM. 966 FM. 966 Raha FM. manaraka amin'ny akoatr'izay zany ohatra hoe ny canal le baba inona 339 izy ao amin'ny Canal Plus. 339 izy ao amin'ny Canal Plus. 336 diso atopoko 336 ao tany Tsirabe 339. Fa lasa izy. Mbola mitra direct foana ka amin'ny mandeha stream. Lohahevitra fa fanontaniana rehefa avy eo fanontaniana raha informative. Raha voatra zo ampy aloha ty atranoko. Very io ka alohan'ny ametrahako zay fanontaniana zay. Tratra contrôle zay tany. Ny gamigoty teo. Amiraly. Ny fanontaniana tonga dia apetrako ary raha ohatra ka tsy mbola miainga ny lohahevitra reo namindra données tao anaty données maskita tao anaty disque dur ny tenako disque dur externe. Aloha atao amin'ny teny frantsay daholo aloha zany fa ho sahirana eo lohatsika raha ohatra ka mety hoe misy kapila mafy ivelany na ampidirana koa an'io tato anatin'ny kapila mafy anatiny ohatra sahirana amin'izany tsika. Disque dur externe namindrako an'ilay données sary io aloha ary dia nafindra tao anaty disque dur interne izy tao anaty ordinateur indrisy
nisy ampahany maromaro tamin'ireo sary ireo tsy hita zay nanjavonana sady tsy niala sady tsy tafiditra tao anatin'ilay disque dur n'ilay ordinateur ilay izy no sady efa tsy ao anatin'ilay disque dur externe intsony. Inona no ataoko satria misy logiciel de récupération zay alaina maimaim-poana amin'ny Google de tadiavinao izy de misy an'ity hoe disque drill ty zany zao no nampiasaiko ary dia mahafinaritra tokoa le izy aloha zany fa misy azo récupérer na azo sokirina ihany ireo données very saingy le données tompoko 90 giga fa ny omeny anao maimaim-poana azonao sokirina 500 méga octet noho izany tena tsisy dikany le izy. Eny avy ny ankabeazan'ireo very reo aloha zany hita daholo efa hita fa vitsivitsy le tena hoe tsy hita mihitsy zay nanjavonany de sokirina tsirairay le izy ity misy anankiray ty misy anankiray zao ty misy anankiray tsy ao de zay le sokirina satria fatako daholo le tsy ao le very ka noho izany mba omeo raha sendra mba misy logiciel azo isokirana données very tompoko any aminareo any raha manana ianareo données maromaro mihitsy le izy fa tsy hoe données vitsivitsy akory io tsy vitan'le hoe jereo avona rery tao allo to mandeha tokoa erina fotsiny firy ary le chiffre teny farany teo iny zao agatsy olana mbola manandrakandrana fotsiny de aveo tsy hita izy 3524 sa inona tsy hitako tsony mihitsy le izy ohatrany tsy mbola tonga le feonao raha goto aloha zay iresaka ary miresaka aloha tsika ny zavatra everike tokony ho resana dia ny mampivelatra ny fahafantaran'ny mpiaino jeriko moa izy am'izao raha ohatra mahazo an'ilay sary avy amin'ny 96.6 FM dia ny amin'ity valana retiny ity ny mety ho fiatraikany zany hoe andao ho resantsika amin'ny fivelarany mihitsy ka tsy ny an'io ihany fa mety ho tombanana koa ny apitso ny io zao fisiany valana retiny zao fa tsy hoe io ny efa fiatraikany amintsika mialohan'zany ohatra maka ohatra vitsivitsy aho mikatona daholo noho ny fihiboana zay voalohany indrindra amin'ny sakana tsy ampivelatra ny famelezany io virus io zany dia mihiboka ary rehefa mihiboka de mazava ny dikany mihiboka fa tankina daholo ny raharaha andavanandro ary de vokatra aterak'izay indray zafikeliny zany dia ny tsy fihodinany ny afera rehetrarehetra ndeha ataoko hoe afera ary efa manomboka manohitra an'izay ny olona satria tsy mataty intsony indrindra fa nanantena ny aminy hoe isy ny vahaolana ary nisy tokoa ny vahaolana saingy tsy afaka mitoy le izy ohatra hoe fisindreny fanampiana ireny tsy afaka mitoy satria ireny dia efa voafetratra any am-boalohany hoe fitsinjovana fanampiana fotsiny fa tsy hoe tena famonjena zato isan-jato raha izay eo ihany koa ny fitomboan'ny eritreritra sy ny fitaintainana zafiafiny zay indray hoe anahoana ary zany ny apitso ka ny tena ozatry ny fiainana mihitsy ty no tsy miditra vola de ahoana dany ny apitso ny afaka apitso de ahoana de rahovinina no ivoaka amin'ity fihiboana ity ary tena mbola zafin-doalika na zafi-paladiany de le any amin'ny fifaninjena sy ny fifanomezantsiny hoe izao sososo satria efa fahazarantsika isika olombelona maromaro fa tsy hoe ny olombelona rehetra no manao hoe ranona ny tompona andraikitra fa tsy za rehefa marary efa vomavy aho de tsy maintsy mitady aho olona hampangaiko na olona hialako vonkona tena mitatra izy ty tompoko ary andondray ary tsy resahan'zay ohatra fotsiny manko zay fa nde ho resahantsika mihitsy le hoe ny apitso anao ahoana ny apitso fa ny zavatra misy dia ny hoe tsy misy aretina maha Madagasikara fotsiny izy ty fa aretina iaina n'izao tontolo zao ka raha izao tontolo zao no miaraka vo dia tena tsy misy volana mitsilo na kitana manazava mihitsy zany ny apitso fa tena maisy kitro ka satria
ny era-tany mihitsy ka izy zany ao anavitra anao a fireneny ivelany izy ko aza voka Madagasikara ngarirenga ary tia nefa nohatra ny misy kitana kely mitsilopilopy Madagasikara mbola firy zao ny vo mbola arivo mahery 700 mahery kely eo zay zao ny tratran'le valanaretina fa ny anekava ngeka efa analy ny anetsiny ny olona vo ary ny olona maty aza moa de vaza efa manakakikaiky ny efatra ety ano any ny olona era-tany efa mahery ny efatra etsy dia eo zany isika no manao hoe inona ary ny tokony zany aloha ny fiantraikan'le coronavirus aleo atao telefony ty any nidirako aloha après ny amy valo hafa samihafa izy ohatrany izy crise ara-pahasalamana de mazava ho azy miteraka crise ialana tsiny fa tsy hitako zay andikanany crise amiloha amy teny malagasy de miteraka crise ara-piarahamonina le izy aloha voalohany indrindra satria nikorontana ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny de miteraka crise ara-toe-karena mazava ho azy niharan'izany daholo na ny sehatra inona na ny sehatra inona mety misy miteny ny sehatra mikasika ny anina ny tena vo mafy ny sehatra mikasika ny anina kosa ohatra mba azoazo ihany mety misy zay fa rehefa tena hanao ny vain-draha lahy tsy marary isika de mitombony zay zavatra zay satria ohatran'le misy tena ihany no ohatrany hoe sehatra tena vo mafy fa misy an'le sehatra tsisy any tena vo mafy daholo ka samy vo mafy amy maha vo mafy azy ary ny tena mety ahina ary ny zavatra mirona makany moa tsika io zao miteraka crise ara-politika le izy rehefa avy eo satria tsy maintsy zao no tokony atao fanjakana fa tsy ty tsy mety natao fanjakana ty ary za manana sosokevitra tokony mena fanjakana maninona ary tsy ty sosokevitra ty no atao fanjakana zany zavatra zany de miteraka korontana eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy Kritika koa Francis mety tsy ao anatin'le sehatra anankiray izy de zay mampatonga sasany miteny hoe nina ihany ny tena maina be vain-draha lahy tsy marary tsy anao ny leloka laza ianao va hainao no manisy nazy fa ny zavatra tokony fantatra kosa aloha de zao hoe izy tia ngeka tsy raharahan'ny mpitondra fanjakana samy rery fa raharahan'ny olona rehetra ao anatin'ny firenena tsirairay avy satria raha ianao vo dia ianao tsy hitandrina de tsy maintsy mitatra ilay aretina ary tsy ianao indray ary ny vo fa ny hafa ny vo tsy mitandriny ny hafa iny de vo ihany ko ianao zany hoe tsy raharahan'ny mpitondra samy rery io fa raharahan'ny olo-pirenena rehetra rehetra zay zavatra resahana imbozy zay mantsy zao fahitako azy lay fiantraikan'lay aretina sy ny vahaolana iraisany tsirairay avy de samy manana ny azy fa misy tsy maintsy misy foana ny hoe biby tsy manandoha tsy mandeha tsy maintsy misy olona anankiray mibaiko io de avy eo mametraka hafatra amin'ireo olona hafa ity ambony hibaiko io de mbola misy baiko anankiray mapita raha ohatra fotsiny tsy hitentsika afa-tsy ny hoe hatramin'ny ray oratoandro ny fotoana fiasana olona anankiray eny no miteny an'iny olona anankiray nge no miteny an'iny fa raha ny fisitrapon'ny tsirairay avy hoe samy apetraka ho an'ny fahalalahany tsirairay avy tena tsisy anajany zany am'ray zany tena aleo ranga hiasa ihany fa tsy sahirana amin'ny fiainantsika tsy mandenika andra fa noho ilay olona anankiray no miteny hoe hatramin'ny ray oratoandro no ora fiasana de tsy maintsy nanatanteraka ny baiko io ny teo ambany rehetrarehetra ary hatramina polisy zay agent mo ny fiteny azy polisy tsotra de manatanteraka ny baiko io avy amin'ny chefony avy amin'ilay commissaire zay chefony ka indro izy fa miteny amin'ilay mpivarotra eny amoron-dalana hoe aorony eto anareo fa tonga ny am'ray zao no ilay baiko le olona anankiray midina ny azy midina ny azy zany tsy maintsy ilaina foana ny fanapahan-kevitra ara-politika hoentin'ny mpitondra amina toe-javatra ohatrany tony fa raha samy hanao ny fanapahan-kevitra ny tsirairay avy satria hoe adidiny tsirairay tena adidiny tsirairay le izy ka fa ny eo le adidy kosa de tokony fanatotosana izay hafatra omeny zay olona tokana izay sady fandraisana andraikitra ihany koa mitandrifiny tena mifanaraka amin'iny didy omen'ilay mpibaiko iny mifanaraka hoe teny olona anankiray Francis de ohatrany hoe olona tsotra le izy fa hoe olona anankiray manana ny fahefany zay tsy tehiteny mantsy aho hoe lay filoham-pirenena satria misy endrika hafa ny ao an-tsain'olona raha vao miteny hoe ny filoham-pirenena alo ary tonono izy fa izao kosa nge Larissa io filoham-pirenena io
tsy manao araka ny aingam-panahy samirery fa mandeha araka izay iarovana ny rehetrarehetra mihitsy, sady iarovana ny tena ny filoham-pirenena no iarovana n'ireo vahoaka izay antapitrisany marobe, ary raha izay aza ny dinihana lalina dia mipoitra eny amin'ny hoe tsy ny filoham-pirenena no ajaina ao ambadika ilay izy fa ny lalàna. Raha tsy avadika ho lalàna ary avy hatrany de mihatra izay fanapahan-kevitra ary filoham-pirenena io koa ngeka tsy izy tena samirery no nandinika zay paikady entina miady amin'ilay valana rehetra miaraka amin'ireo mpiara-miasa maro samihafa tamin'ny ministera maro isan-karazany niandro mpanjakana ny fatatsika tsara ny tantara ato miaraka amin'ny mpitandro filaminana eritreretra zany hoe atsoina ny filohan'ny tafika, atsoina ny filohan'ny zandary, atsoina ny filohan'ny polisy, be dia be ny ampandraisana ndraika ka ireny olona ireny raha efa ny androm-panjakana ny filohan'ny androm-panjakana tsirairay avy reny olona rehetrarehetra reny voalazany Francis teo hoe mibaiko mpahana tanteraka reny miainga avy eny amin'ireo hoe tombotsoa iarovana ny aina ary raha misy zavatra sarobidy dia ny aina ka tsy izay no mibaiko ny fampidiniana sy ny lalàna mivoaka ary ampiarina maika dia maika avy ao. Zay le izy ka eo azy zany dia miteny hoe tsy ny olona anankiray na filoham-pirenena na androm-panjakana ny de hoenjehina raha misy ny tsy aombiazana ity zavatra ity fa isika rehetra mihitsy araka le voateny tary aloha tary raha vao misy anankiray maningy ianao tsy manao an'io arony tava io fotsiny fa misy fitondrana mandreo anketseroa misy tsy mety kosa avy eo izy rebosy tokony izay ary ny zava-baovao etitsika eto misotranao misy tsy mantsy ny olona maningy anamantsy ao anatin'izay manao volo manoha randrana manohitra an'izay hafatra nomeny lehibe avy any ambony an'izay ka de misy antso anankiray nahitra tompoko salama nahoany ay ragoty mpiaino anankiray avy aty amin'ny faritra ndraikana aty dia miresaka zany hoe le izy ny nanafangarona lesaka politika mantsy aloha hita hoe somary miainga avy any amin'ny fomba ny tenenana tany am-boalohany any satria afaka samy miteny daholo fa misy rehefa miteny izy de tompona andraikitra izy zany hoe manapaka izy de arahana, misy miteny afaka tsara iny izy. Ny olana atao anatin'ilay izy de zao mbola voatany am-piaingana aloha ny tompona andraikitra tokony nanantsony miara-mirona avy hatrany foana de tsy avahana le izy satria tena misy olona tsy ao anatin'le safobe mantsina eritreretina hoe politika fa tena olona tsotra manan-kevitra izy de mamme de rehefa aveo izy mahatsapa hoe ohatrany tsy tena enona zany hevitro zany de i olona io lasa nanaraka zay nitenen'le tena tompona andraikitra jereny koa manalasalana azy koa le fomba iainana an'le fepetra de ao anatin'ny fomba fandrindrana an'izay amiko le atao hoe manao politika avoleta anatina situation le ohatran'izao zay zavatra zay azo mbola iverenana satria ny olona anankiray matoa izy teny amin'ny hevitra sy manao fanamariana tsy voatery hoenin'le olona any ambony be any izy fa mety olona miresaka eny amin'ny arabe izy ny fomba ampitana an'izay hevitra izay no mahatonga an'le izy hoe rehefa niainga satria ty tena fanamariana ohatra avy ety amiko zao vao niaingintsika marary anankitelo de lasa situation d'urgence sanitaire de rehefa aveo tsika vao miverina ty amin'le tompona andraikitra misy miteny hoe stade 2 tsika zao misy miteny izay de eo am'izay lafiny zay nefa raha mijery télé le olona de stade 1 stade 2 stade 3 vao situation d'urgence satria mijery vaovao ny olona am'izay andehanany masony de eo amin'ny gestion na communication zay zavatra zay angamba azo atao foana ny mbola mifanampy mandrindra mamehevitra olona tsotra manan-kevitra mety anosy anareo de mbola mikirany aloha fa maty mito ny saheran'ny laiky ka maninona ary raha izao ary asiana mihitsy ny fanangonana ny feon'olon-tsotra ao anaty harona lehibe anankiray ohatra reo feo moveo azo anaty harona fa de ohatra ny azy zay dia tsy atao mihitsy manao hoe raha vao hevitra taingina na hevitra tsy fanaraka amin'ny sitraponao mpitondra de dakanao ary ohatra ny baolina vaky fa misy fanazavana araka le voatenin'ny ragoty teo hoe ny serasera mihitsy ny tsy anaovana fikaviazana
tsy mahazo mitiaviavia amin'ny fandraisana an'ireny sy fifantenana na fanazavana an'ireny tolo-kevitry ny olona ireny fa arahana fanazavana matoa tsy ny ekenao, arahana fanazavana matoa ny ekena satria fantatra fa miatraika amin'ny daholobe ny mety ho vokatra tsara entiny ary tsy mijanona eo amin'ny andranandrana. Eo matsy ny tena olana satria ohatran'ny mijery baolina ihany izy io, mazana olona anankiray no atao hoe entraîneur na le mpanazatra ary ireo mpijery ireo de tsy maintsy miseho entraîneur daholo. Le dia tokony miala teo le asorana nga le numéro 4 fa tena tsy mahavoy maninona Allo soritsika re. Eo am'izay le manahirana hoe inona zany no ataon'le entraîneur. Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary araroty ny fihenam-bidy goavana 10,100 amin'ny entana rehetra ao amin'ny magasin ary ny tolotra 20,100 raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. No ny fankatahan'ny mpandeha sy mpisehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotozan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolitra eny amin'ny station Galana ianareo. Tsy miova fa tony teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Mila ny tsiambaratelon'ny fahazotoana homana ve ianao? Mila ny tsiambaratelon'ny fisakafoanana am-pahalalahana. Miboky sy nify amin'ny dentifrice force. Dentifrice force isaky ny avy misakafo. Fa io ny tsiambaratelo. Ho salama, madio ary matanjaka tsara ny nify sy ny ady vavanao. Dentifrice force. Dentifrice force. Nify matanjaka, tsiky mamiratra. Dentifrice force. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao sy eny amin'ny shoprite rehetra. Vaovao simenitra fosa izay vokarin'ny orinasa Result izay tsy ho ela ho atao masina. Fosa maitso, manga, mena ho an'ny mpanao asa madinika na ny maty hanina. Simenitra fosa matanjaka, mora maina, mikalitao tsara, manome fafako. Simenitra fosa hitanao eny mivarotra mahazatra anao. Raha mila torohevitra dia antsoy ny laharana 032 11 012 91. Simenitra fosa azo anteherana ary manamora fandrenana. Iarovana tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny 8 sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavlo, station Shell Anoziato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaim-poana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy Provent 2 Marachère LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,4 ariary be zao. 10,4 ariary be zao ary mahazo 500 maimaim-poana amin'ny akokely fakana nofo azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vainganary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana Jiona azonao anio fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoy maimaim-poana 03365 432 10 na 032 32 030 00. Mibokatra tandre maro dia tratran'ny voaka tsirineo. Safidian'izao ny fomba fanindra fiterana mety aminao misy ho anao akany Maristop sy Madagasikara. Mandefasa aingana ary afatra miafina na MP ao amin'ny Facebook ny Maristop sy Madagasikara na antsoina maimaim-poana ny 411 fa afaka antononao na koa manantona anao izahay manolotra ireo fomba maro azonao isafidianana toy ny implant, PIU ary ireo fampitsarana ny fiterana. Apetraka sy ajaina ireo fientra rehetra ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Maristop sy Madagasikara, zaza misy saina milamina. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com.
recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Papa, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui grâce à toi. Tu as toujours été présent et m'as toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Papa, tu m'as toujours donné le meilleur. Pour tout cela et plus encore, je te souhaite une bonne fête. Pour la fête des pères, démontrez-lui votre amour avec B5000, incluant jusqu'à 2h53 minutes d'appel valable 7 jours et 100 mégaoctets d'internet en bonus. Appelez le 224 étoile 7 étoile 2 pour 5 milliards. Orange. Canal+, Naïza Naïza et Madagascar. RTJ am Valmaraina. Hanaraka indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika mpiaino afaka fotoana fohy. Ampifaliana atrano tompo klasy tompo vavy no anaterana indray ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino ny RDJ amin'izao andro zoma faharoa ambin'ny folo ny volana jona taona 2024 izao ary asaina raha teo isika hanaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Momba ny ministera izay tanotaniny no nitondrany Razafy Tianarivelo, ministry ny atany sy ny fanaparia ampahefana ny fanazavana raha nanao tatitra izy momba ny asa vita tamin'ny taona 2024 teo anoloany ny anteny mieran-doolona tetsy Anosikely omaly. Nanambara ary izy fa ny fahavitany ny fifidianana tamin'ny taondasa ireny dia efa anisan'ny zava-dehibe nandraisan'ny ministera tanotaniny anjara niaraka tamin'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fomba fiasa teny anivon'ny sampandraram-panjakana isan-tsokazany, ny fampiofanana ny mpiasa teny anivon'ny komuna manerana ny Madagasikara. Eo fanampin'izay rehetra izay ny famatsiana 1 miliara isam-patra natokana hanatanterahana ireo gouvernoura ny programan'asa maro any amin'ny faritra. Ny fametrahana ireo poste avancé dia anisan'ny asan'ny ministera ny atitany sy ny fitsinja raha-pahefana ihany koa ary nanampy izany ny fanatsarana ny fiara-miasa miaraka amin'ny BNGRC, ny fanatanterahana ny fambolekazo maro nandritra amin'ny vanim-potoana izay nahafahana nanao ny fambolekazo. Raha ny fitantanana ara-bola dia nolazainy fa tanjon'ny ministera izay tanotaniny ny fahaleovantena ireny komuna ireny ary ireny rehetra ireny dia no hoe fitsinjarana fahefana any fotony entina ampitomboana ny traikefan'izy ireo eo amin'ny asany, eo amin'ny fomba amezany ihany koa izay asa sahaniny izay. Fa nanazava toe-javatra maro ihany koa ny ministra Asomako Beatrice Elia izay miandraikitra ministera goavana miisa 2 ankehitriny dia ny fampianarana ambony sy ny fanabeazo amin'ny pirenena izany. Maro ireo asa efa notanterahana hatramin'izay. Hoy ny tenany raha tonga dia tsy Anosikely ihany koa ary natongavany teny dia nanazava fa nandray anjara lehibe izy ireo amin'ny hameana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Eo ny fanampiana amin'ny fizarana ny vatsin-tsinjo, ny CVO, ny cash-bouche ho an'ireo mpianatra. Ny fametrahana ihany koa vary mora, famendrahana fanafody, fanamafisana no nataony Andriamatoa-Minisitra fa niankina betsaka tamina toetra raha maro ny fisokafan'ny taom-pampianarana noho ny mbola fipahariahany ilay valanaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao. Raha ny momba ny ministera fanabeazo amin'ny pirenena izay mampisolo toerana azy ankehitriny dia noresahany ary nambarany fa manomboka ny famatsiana subvention izay atao amin'ny fanohanana ny fampitaovana amin'ireo mpampianatra izay tsy miankina amin'ny fanjakana, ny fizarana kit scolaire ho an'ny mpianatra, ny tablety ho an'ireo draine miisa 2 rakobolana ihany koa ho an'ny mpianatra manomana ny fanadinana ary kit ara-pahasalamana ho an'ny mpampianatra hiatrehana izay amehana ara-pahasalamana izay. Miandry ny fankatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra kosa isika rehetra hoy Ramatoa-Minisitra momba ny fanaovana ny datim-panadinana eo amin'ireo fanadinana izay sahany ny ministera eo ambany fiadidiny na ny CPE zany na ny BEPC eny fa na amin'ny baccalauréat ihany koa aza.
Fa misy ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay soniavin'ny talehan'ny kabinetra eo amin'izay ministera izay Lamina Arthur. Izy io dia momba ny nahafaty ilay zaza 2 volana tao Fort-Dauphin tao ary niparitaka be tamin'ny tambazotra tserasera teto amintsika ny Alarobia 10 volana Jona teo araka ny fanadihadiana izay nataony komity teknika izay misahana ny fanadihadiana manokana momba ny tranga mifandraika indrindra amin'ny fanafotsy ny vaksiny dia voamarina ankehitriny hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa tsy misy ifandraisany amin'ilay fanaovana vaksiny nahafaty ity zaza ity satria dia nojerena daholo ny taratasy rehetra teo ampelantanana momba amin'ny fahasalamany. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana ny amin'ny hoe nety araka ny tokony ho izy ve ny fandraisan'ireo izay nanao ny vaksiny an'ity zaza ny ndao sy ny fahafatesana ity. Fa trano hazo miisa 5.000 tafo eo no nirehatra nandritra ilay haitrano tetsy Manaritsoa Atsinanana Antananarivo renivohitra Omalidolakandro. Tao amina tokantrano iray izay voalaza fa anampanindy kafe ny afo no ny atomboka zany. Ny hitatra zany avy eo ary dia tsy voafeno ny herin'ny rivotra izay nanahirana tamin'iny Omalidolakandro iny. Niezahana ny fanombonana tamin'ny fokon'olona ny rahina nanondraka afo tamin'ny alalan'ny rano tamin'io lakan-drano nandeha tany io, nanaovana ny tana maro mihitsy zany rehetra izany ary tao anatin'io ihany koa nahatongavan'ireo tompon'andraiki mpanjakana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera isan'ny tokony polisy pirenena, tompon'andraikitra vitsivitsy teo amin'ny ministeram-ponina nandamina ny zavatra nitranga fa tsy teo Manaritsoa Atsinanana ihany no nisy afo be omaly fa akoatr'izay dia nisy an'izany ihany koa ny orinasa Sipromady eny Ambohimanambola ary ireo tranga anankiroa ireo dia anaovana fanadihadiana hoy ny tompon'andraikitra izay sendranay. Fa manahirana ity raharaha momba ny coronavirus ity eto amintsika satria dia olona 10 mitondra otrikaretina coronavirus no nitsoaka tsy hita ka ifampitadiavana ao Toamasina ao amin'izao fotoana izao. Navoaka ny CRCO ny anaran'ireo olona tadiavina ireo ary natao afisy eran'ny tanàna naparitaka tamina fokotany maro ao Toamasina. Tsy fantatra mazava ny tena antony ny voan'izy ireo, ny toerana nitazomana azy ary ao anatin'izany rehetra izany dia azo antoka kosa fa olona efa vita fitiliana avokoa izy ireo ary fantatra fa mitondra ny otrikaretina coronavirus ka izay indrindra no antony hanaovana ny fanairana ho an'ny mponina rehetra ao Toamasina. Ary farany dia ndeha horesahana ny momba ny antotanisa momba ny Covid-19 eto amintsika satria dia mitombo hatrany ny isan'ireo mararin'izany Covid-19 izany. Nisy marary vaovao 27 indray vao marina fa mitondra ny otrikaretina tamin'iny omaly alakamisy 12 volana Jona iny taremarika araka ny antotanisa ihany koa no lazainy profesora izay mpitondra teny ao anatin'izany CCO izany. Ny 30 amin'ireo marary ireo dia avy any amin'ny faritra Atsinanana avokoa, ny 10 dia avy eto Antananarivo, ny ray ao Moramanga ao ary misy 40 kosa nefa no sitrana izay mampitombo ny sitrana amin'ny total bien zany 2.valopolo sy 700 amin'izao fotoana izao ny fomba rehetra nanaovana ny fitiliana isan-karazany ary nafahana ny jery ireo fasitranana ireo, mijanona ho 8 ny mbola marary mafy ary mijanona ho 10 kosa ireo maty. Ny Orange sy ny XXL ary ny Galana no manoana ny fandarana rivotra, ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mifambe fotoana aminareo indray rehefa avy eo ihany afaka adiny 2 mandapresaka ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra! Misy mampimety, misy chanson. Le izy ho adidy sy andraikitry ary ny zavatra tadiavina zany ho an'ny olo-pirenena tsirairay avy dia ny mba hanao zavatra ho an'ny mpiarabelona aminy. Raha ohatra ka tsapanao fa hitondra vokatsoa ho an'ny mpiarabelona aminao, izy moa ny mpiarabelona aminao voalohany indrindra ny ao atokantrano.
ny fianakavianao. Rehefa hitanao hoe mitondra tombotsoa ho azy io, mandainga ny olona miteny hoe tsy tia teny, tena mandainga ny olona, mandainga ny olona miteny ohatra zao hoe za aloha de mitsinjo ny mpiarabelona amiko fa tsy de tia tena loatra, ary iny olona iny olona tsy tia tena mihitsy tsinjovony kokoa ny mpiarabelona aminy, mandainga zany. Ary ny olombelona rehetra de tia tena avokoa, de nature tia tena avokoa, satria ny fitiavanao hisehoseho de fitiavan-tenanao ny dikan'izay. Ny olona manao asa fanasoavana tsy mila dera, tsy mila obina, tsy mila laza mihitsy fa misy fahafinaretana ao anaty ao. Ty tena ne zao ne anao, satria iny no mahafinaritra anao, mahafinaritra anao zao ohatra hoe tena manome lamba ho an'ny olona mangatsika matory ao anatin'ny tunnel am'izao ririniny zao. Fa za tsy mila télé, za tsy mila gazety, ary za tsy mila fideraderana etseroa, fa mahafinaritra azy zay. Ka fa mahafinaritra angely izy, de finaritra aho, izaho tiako ny tenako mba ho finaritra, ty tena zany zay mifototra aloha, zay mifototra. Mahafinaritra foana, mahafinaritra aminao le izy, fahafinaretanao iny zavatra iny. Ary misy ny fahafinaretana atao miaraka aman'olona, misy ny fahafinaretana henao rery. Amba tsy ataonareo ngamba zany indrindra fa ny vatandehilahy sy ny valizim-behivavy samy mahay zany fahafinaretana misy rery zany daholo. Hoe ino ny fahafinaretana anao irery, fitiavana ny tenanao i zavatra io. Ka aoka mba somary ahitsy ely le fomba fiteny aloha zany fa ny fitiavan-tena mety miova ny famaritana azy arakaraky ny olona mihaino, araky ny olona mihaino fa tsy le olona miteny loatra. Ka raha ohatra ka ny aingy moa resaka teo talohan'ny dokam-barotra sy ny vaovao nomeny namana Rambelo zay isorana azy teo raha teo hoe raha samy hoenoina daholo ity feon'ny olona rehetrarehetra ty de misangojo hoy ny tenin'ny tanora ny sain'ny olona mpitarika, fa tokony misy sehatra zany meno an'iny any ambadika any, de mandray izay zavatra tena hita fa mety hitombona sy hifanindran-dalana amin'ity fepetra ny ray sy ny tompona ndraikitra voalohany ity. Hifanindran-dalana satria misy ny volo manoha randrana foana, misy moa zao impirimpiry moa no hentsika fa misy olom-boafidy hafa, olom-boafidy tadidio fa misy olona nifidiny dika zany olom-boafidy zany zay manao teny hafa mifanohitra amin'ny teneniny avy ety amin'ny fitondrana foibe, hoy ilay olom-boafidy hoe tsy mety ity zavatra ty fa ity ny tokony ho izy, ary teneny ombieny zany amin'ny sehatra rehetra zay ahafahany miteny. Saina mazava ho azy ny vahoaka, ohatra n'le entraîneur le tapaka teo le izy, rehefa misy ny baolina eny Mahamasina ohatra, tsy maintsy misy olona zay miseho mahay noho le entraîneur foana amin'ny ankapobeny. Tsy diso ny zavatra tenen'ireny olona reny tsy diso ny zavatra tenen'ireny olona mitabataba eny amin'ny gradin reny tsy hoe tsy diso hoe tsy voatery ho diso daholo ny zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra, fa zay tapa-kevitra ilay entraîneur ihany reny arahana. Fa raha mihaino an'ireo angamba ny sofin'ny mpilalao tsy hitany zay ho ataony eo alefako any amin'ny gauche, alefako any amin'ny droite, iny ty dakao le zay hoay le ty tseny, iny le sopasila tato amin'ny atao de ohatra ny misy mpilalao malagasy miteny hoe aleony kokoa ny milalao any ivelany toy zay milalao eto Mahamasina. Efa misy mpilalao miteny zany Sauter le terrain koa. Sauter le fahavan'olona mampatonga an'io. Rehefa eo Mahamasina tena pression de atsipony ery ambany ery fotsiny. Ary izy tsy mitoroka le ekipa adversa le ekipa ny azo torany. Izay oa. Raha ohatra ka hoe ndeha alahatra ireo zavatra roa ireo hoe ny lalao baolina kitra sy ny ady amin'ny coronavirus, ohatrany tsy mitovy ihany satria zao tena ny rehetrarehetra zao ny mpilalao baolina daholo sika rehetrarehetra manoloana ny ty valana retiny ty. Ny mpandray fanapahan-kevitra nge no teneniny, fa tsy lay olona mpilalao, le mpandray fanapahan-kevitra no resahany eto hoe inona ary zany no hiarahantsika mirona rikiala. De anadevena koa an'izay voatsitika Francis zay, vahaolana moa no resantsika izany zao, antsika zao any midingana vahaolana. Ny solo tena voaten'ny Francis teo hoe olom-boafidy, ireo ny solom-bava-mboaka. Reo ny olona na de misy voatendry azy izy ireo. Any ny olona voafidy ny vahoaka isaky ny vondrom-paritra Tsinjaram-pahefana, ny ben'ny tanàna ohatra. Ka maninona raha ara-tsosialy no entina reny kokoa. Eny fa raha ity ady amin'ny coronavirus ty Larissa, tsy tokony angina ny rehetrarehetra satria mpiatroka daholo ny rehetrarehetra arak'izay voaresantsika teo aloha kely teo zay. Ka raha olom-boafidy anareo rehetrarehetra reny, nahoana re tompoko ny tsy angononareo le hevitra fa marina voateny teo hoe tena raha
samy teny daholo ny tsirairay avy amin'ny olo-pirenena malagasy zay efa mihoatra ny antapitrisany betsaka mifidy fotsiny nefa folo tapitrisa io dia andao arindra le hevitry ireo hevitry ny olona mba andresena malaky hevitra maro matakadavitra ny hevitra maro matakadavitra raha teo fa raha ohatra ka hoe ailaka mpitondra fotsiny de finaritra isika de akatsirony amin'ny hoe ka tsy mety tsy mety tokony natao an'izao io andao isika samy aka fepetra am'izay satria ho lavy ty raha ty raha mbola lany andro fotsy mahatinga ny olona miteny andray rehefa tena miakatra eo ambony kianja izy ohatra resaka baolina kitra ty tsony raisana ohatra mahatsapa an'izy rehefa tonga hoe ary tena enjana be tokoa ny le miakatra ety tsy elany eo amin'ny toerana ka vehivavy fa zany tsy manao hoe tapenam-bava tompoko zay manana hevitra tsara fa ireto de efa voatentsika kosa tanatin'ny herinandro ty ny hoe rehefa mamoaka hevitra kosa re tompoko mba hevitra tena voasaina na de tao aza ny fihetseham-po fa tsy fihetseham-po fotsiny de nefa rany ifanompange isika de tsy fanaja nefa malagasy ty fihavanana asa aloha fa dia tsy be hevitra mony iny manaraka an'izay ko efa mitenin'ny vahaolana ihany isika fangamo de tsy nisy zavatra tsara koa nge azo rantovina avy amin'ity fitranga mivalana retina anankiray ty eo aloha no hoe rehefa valana retina nge zany tsisy azo anaovana akambo misy efatra am'izay ohatra ny aretina tany fitondrana tany aloha tany inona moa le aretina tamin'ny andron'ny filoaratsiraka choléra dosy cycline tsy maintsy mihinana eo amaivatanana tsy maintsy mihinana eo ambatolampy ary de atsipile izy rehefa tsy hitan'le miaramila zay mitana kalaka miaraka tamin'ny efa tam'ireny nge-tsika ny tokony miady amin'ny valana retina isa taona verina foana koa ny pesta blende mihitsy ny eo miambina anao hoe hoany io tsy maintsy mihinana ianao mihity iny rano misy rano zinga eo anany tsy maintsy mihinana ianao dosicline ary tena nioka tsy mihoatra 10 kilometre ambatolampy de mioka lay lafiny tsara re tompoko de ny hoe tsy vo izao kory sika malagasy no miady amin'ny valana retina fa itindray mitorako ty hafa kokoa am'le hoe tsy ianao rery no mety vo raha vo ianao fa farafakely misy olona firy asa io le lazaina hoe exponentiel de ahoana ny choléra koa nanao choléra sy ny peste ary tena zava-doza zany ane tamin'ny peste ny peste tsy amin'ny alalan'ny fampidirana loto ao am-bava ihany fa na ohatra ka ilay rivotra mandeha eny no mipetaka amin'ny hoditra ao de efa mifindrany aminao lay peste indrindra fa lay hoe bubonique eny amin'ny rivotra any zany hoe ity rivotra ato anatin'ity studio RDJ ty mihitsy raha ohatra ka infesté zany hoe ihanahan'lay aretina lay otrika aretina lay valana retina de efa mety ho tratra daholo tsika rehetrarehetrareto ny tenda mitranga io ny handrina ino tsy maniry volo io mety mipetaka ely izy ary ho tratrany anao fa ity coronavirus ty covid organique covid-19 azafady ty covid ino zany filazanty malagasy covid 19 amby ity dia amin'ny alalan'ny fampidirana azy ao am-bava ihany na amin'ny orona ihany na maso ihany tsy miditra amin'ny maso koditra io tsy miditra amin'ny sofiny io fa miditra amin'ny vava zay mahatonga le hoe zay zavatra hiditra any am-bavanao sasao aloha sasao ny tanana zay mampiditra sakafo any am-bava sasao aloha ny tanana zay mikitikitika orona sasao aloha mba hiala ny tanana zay mikitikitika maso sasao aloha hiala an'lay otrika aretina noho izany tsy de henjana loatra ity aretina ity izy mora mifindra mora mifindra izy satria raha mipitika fotsiny zao ny rorako ohatra satria manala masika zao ato anatin'ity studio ty mipitika eto amin'ny seza eto ny rorako de zay olona mikasika eo mety hifindrany raha mitondra izaho mitondra n'lay otrika aretina fa tsy marary be de be ny olona mitondra n'lay otrika aretina tsy marary porteur sain fa misy ny olona mitondra otrika aretina marary ireo marary am'izay no atao fitsapana de hoe mitondra n'lay otrika aretina covid-19 ianao noho izany aleo tsapatsapaina daholo manodidididina anao rehetrarehetra ay leo manodidididinao rehefa nitsapatsapaina mitondra daholo koa kay fa le olona salama ary ny olona ka tsy hita maso koa izy raha tsy tirina ary ny olona voa izy le ataony raimbozy zany famonoana azy iny mba maty nieritreritry maty anao fotsiny fanamanirana iny fanamanirana fotsiny iny fa ny olona rehetra zay mitondra ny otrika aretina ndray kosa ny olona rehetra zay mitondra ny otrika aretina ndray kosa tsy voatery harary ary ny olona marary mitondra ny otrika aretina io ka narary tsy voatery ho faty zany hoe rehefa tena atao ny fandalina zany mbola ho lavitra tsika rehetrarehetra reo vao ho faty nyty otrika aretina ity atreto aloha zany zao 10 isan'ny maty
mbola tena mialatsiny fa mbola maivany zany mialatsiny am'le fomba fiteny oa mbola vitsy de vitsy zany rapitahina amin'ny matin'ny pesta tao anatin'ny 2 na 3 volana nahafaty olona 200 latsaka teto Madagasikara teto ary faritra vitsivitsy nisy azy fa tsy ny faritra rehetra akory zao efa misy an'ity coronavirus ty daholo na aiza de misy olona maniry any ambadika any maty le olona tatsy io zao coronavirus zao fa afeniny maty le olona tary io ko zao matin'ny coronavirus io fa afeniny le fanjakana misy olona maty accident edy io accident zao vokatry ny coronavirus io fa afeniny fanjakana lasa coronavirus Francis divana mafy le izy grave satria nentan'ny vazaha isika tamin'ny alalan'ilay antsoina hoe télévision sy ny internetiny netiny teto ny internet ary de nampahalalany atsika zao ny zava-misy ao a France ao zao ny zava-misy ao am'izao Wuhan zao ny zava-misy any a Brésil ankehitriny nampahafantariny mioroorona izy zao tontolo zao tsisy olona natao ohatra ngetany andafy tamin'ny choléra namely teto ary tsy mivaky lohan'io peste mamely atsika isataony ange misy peste teto zay le teny Francis teo mety atisé be koa le izy de zay mampatonga l'izy zaina fatratra ne zany aretiny zany resaka misotro antelo fa fantemy betsaka ankalazaina fatratra misy teleka izy eno enao tsy tsara isotro an'io am'izao taonanao zao satria efa bobozy maty misy fotoanany ihany ny fisotroana izy misy fotoanana matsy izy zany fakinareo hoanareo zay tsy manaraka le hoe ato ty XXL énergie de XXL énergie misy vitamine C izy misy inona koa rety caféine misy ginseng misy taurine misy vitamine B3 misy vitamine B5 zany hoe misy tirana sakamalao koa le izy io misy tirana sakamalao B5 B6 B12 zany ve izy io fa ina le ginseng ginseng karazan-drazany ihany faikafaika an-javatra sinoa zay le izy zay tsy fantatro hoe inona tena ny paozin'izy ohatrany sakamalao masisy fa tsy masika izy fa tsy masika izy fa ohatran'ny lamboenjany lamboenjana zany vahy ny lamboenjana vahy maniry any amoron-dava le anarany teo hoe ginseng sy le gingembre ohatra mitovitovy gingembre ampentsonao nitovizany am'zany amin'ny sakamalao mahita le zainga mba raim-bosy de zay fa zaho no resaka tsy te ho eo amin'ny toerany zany antsoina hoe filoha-pireneny zany tena marina mafa misangojo ny lohako tena tsy mahavita zay zavatra tokony ataoko ao anatin'ny fiainana maha-olombelona amin'ny tena koa raha zany tsy gasy ihany tsy filoha-pirenena gasy fa eran-tany mihitsiny eritreretinao tsara misy accident nahafaty olona tery tsara sotra tery dia menimenina lay tompom-pahoriana fa tokony migadra lay olona nandona nahafaty an'le izy voalaza koa moa fa mpanakanto le izy zay fantatro izy fa tsy ho teneniko anareo le olona tokony vitany anivon'ny tribunal zay resaka zay tsy afa-po le olona manao antsoavo amin'ny filoha-pirenena ahoana reny any atsemo ny filoha-pirenena sofiny am'izany ahoana ny atsemo ny filoha-pirenena sofiny am'izany tsy heno anareo tompoko nefa reo vahoaka malagasy reo tokony ho enona reo ary rehefa mahatsiaro tena reo olona reo tsy no enona de mitombo ray ny mpankahalany ray zay satria mba hahafana mahazo ny fony olona zany de tsy maintsy ezahina ho enoina daholo hoe fitaraina nataony olona rehetrarehetra io narodany commune urbaine Antananarivo lay trano tsy ara-dalàna ny varotana tetsy esorano tetsy ary de menimenina ireo mpivarotra ao reo fa tsy ara-dalàna ny fanandrodanana an'izany manao antsoavo amin'andreo atao filoha-pireneny zay ahoana ny tsy manana fahefana nakana kosa ave moa izy tsy zay ngeny de daviny olona satria izay le izy raha zany filoha-pirenena lasa dala tena tonga de tsiriko lasa dala ivavany ny olana marobe amin'ny coronavirus ny olana miseho amin'ny fa zao kosa nery Francis izay ny ananany mpanolotsaina ministera olom-boafidy izay manao antsoavo any filoha-pireneny reo fantany fa misy ministera miahy azy fa tsy miraharaha zay ministera aloha izy fa tonga de any amin'ny faratampo fantatry lay olona ny fa misy ministera ny fitsarany manao anty raharahany fandonana olona nahafaty olona teny tsara sotra ity fantatry le olona reo nge fa misy ministerany varotra misy ministerany aménagement du territoire ny ao amin'ny fandaminana ny tanàna Antananarivo raha ohatra ka tsy te hiresaka Antananarivo fa tonga de iny rapide kokoa le any zany tokony atao fitsarana teto de ampiakarina le ambony fa izay ihany ny zava-misy any amin'ny filoha-pirenena io tena misy vady miady raha ngaty makany filoha-pirenena mihitsy mandefa taratasy any misy olona manana proposition tsy zavatra ratsy ndreny azy manana sosokevitra
zao izy manana azo anamboarana ny trano vola sy ny manampisoa ozy olona io ahoana re fomba atongavako any filopireneny de makany amiko izy ahoana fomba ataoko tena tsy haiko makany isanao any botsolotro tena jiritritiko makany isanao botsolotro motorniste de resana motorniste aleo izy bakany amin'ny motorniste de misy zavatra madinidinika be da be ohatra zany sera zany ra Francis mba eritreretinao fa misy olona anao biziny zay mandeha manatona ny tena hoe mba mety ve monsieur le DG raha ohatra ka manana tomobily zahay mba ampiasaina amin'itony Covid-19 tony tena tsy mahafantatra momba an'ireny aho eny fantatro fa tsy anjara asinareo zany fa mba ianao mba fandraindray aby zareo tsy mahalala zany atopoko mandeha anany am'izay mety iantray an'zany zavatra resanao zany any anao miresaka tsy mahalalala ninina mba azonareo atsaina moa mbola izay anaka toerana kely tsy de misy dikany loatra mihoatra filopireneny io toerana misy any tena efa ohatra zany ny fahabotaniny saina isanandrosanandro vo maiky filopireneny io hatramina akoho miady resana ny filopirenena any misy zavatra hafa mbola misy zavatra hafa akoatran'izany misy milaza fa manana révélation momba ny fahafatesan'ny colonel Tsimandrava miresaka marina mafy tsy mity am'zany resaka zany fa resaho any vadibadika zany no ampamoaka mba tiako resahanao amin'ny télévision Francis fa raha zany olo zany maketo amin'ny rivotra raha maketo amin'ny rivotra tonga de ty rivotra ty totonany rehetrarehetrarehetra mihitsy menareo mitete foana olona manao isany nampiakatra any reny tao ka lisy koloana izany raha Francis efa tokony ho fantatra ihany kosa aloha hoe zay tsy maintsy azo anao rehefa hoe haka ny toerana anankiray ohatra reny kosa efa miandry le izy hoe niza tonga eo fa ianao zany mila may tatana an'le izy mazaka an'le izy ka mila mazaka le izy zay nge nyteneniko hoe satria fantatro ihany ny lohako ary rehefa nydiniko mbola efa niverenako efa niteneniko moa zany zavatra zany tsy ny harena tsy ny voninahitra tsy ny laza akory aza no mahasambatra fa tena ny filaminatsaina rangaha Ramatoa rehefa milamina io saina io de ataovy rangazy ataonareo fa milamina saina navita didy betsaka milamina saina indrindra fa ho an'ny firenena rehefa milamina saina fa raha ohatra ka ao anatymilamina saina tena raisiko ohatra matetika eo lay antandroy anankiray zay mananjanaka lahy anankiroa ary manana omby izy 7 eo na 3 nisan'ny ombiny tranobongo ny tranobongo amin'ny famaritantsika azy fa trano anankiray vita mihazo ary de mitafo bosaka efitra tokana mahandro izy ao anatin'io misasa izy eny ivelany eny raha isasa ary izy satria manana renirano izy ao ambadimbadika ao isasany na matsaka lavitra be izy de zara fa misy rano ampiasaina izy ary de mambolimbolo vomanga eny izy mambolimbolo mangazo eny izy sambatra izy tsy mivaky loha zay vidy crédit-nao zany izy ka hoe tsy mandeha ny réseau tsy mivaky loha zany Orange manona ty fandaran'ity zao zay adinidintsika trany miteny fa Orange Galana tsisy dikany aminy zany Orange zany zany Galana zany XXL zany teneno zay teneninao fa tsy vakiny loha zany tsy mandoa jirama koatra tsy mandoa an'izany jirama zany izy miadana ny sainy ianao am'izao fotoana zao noforonony vazaha ny filana anyka misy zavatra tsy maintsy atao ankoatra ny maha olombelona anao zay tena fototry ny maha olombelona dia mihina-kanina matory forme de la société mikapa de consommation manao fitiavana manamboatra zazakely zany ny fiainana amin'ny maha olombelonany olombelona mitarina le izy ankehitriny tsy olona ny olona ankehitriny raha tsy mijery écran tena impiry rehefa miteny amin'ny zaza ankehitriny génération écran ianareo de rehefa miala ao amin'io telefônina io izy de ao amin'ny tablety de tsy azo ny ainy raha tsy mijery ordinateur misy zavatra mahavarina kosa ngeo raha Francis be da be ny zavatra mahalinao kosa de varinao izy za eny ny teneko hoe génération zany tsy miteny hoe ratsy fa lasa any zany maha olombelona am'izao fotoana zao hadino hatramin'ny finanankanina tena misy sasa zany tena tsy hinana mihitsy adino hatramin'ny matory de adino tsy misasapy izy mikapy izy aloha tsy maintsy manao fa teritereniny lasa ohatrany tsy olombelona zany ianao raha tsy manao an'izany rehetrarehetra zany ankehitriny mivona lay hoe famaritana ny maha olombelona ny olombelona no mifankatahan'ny mpandeha sy mipiseha teo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotoizan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station galana ianareo
tsy miova fa tony teo aloha ihany no fepetra ahafahanao misitraka izany. Galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary ararotiny fihenam-bidy goavana 10 isan-jato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magazay ary ny tolotra 20 isan-jato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Dada, olombanina tokoa andro any noho ianao. Teo foana ianao nanoro sy nanoana tamin'izay rehetra nataoko. Nikatsaka ny sosiny tsara ho ahy hatrany ianao ry dada. Ka noho izany rehetra izany, dia mirary fety sambatra ho anao aho. Mandritra ny fetiny iray, porofo amin'ny fitiavanao azy miaraka amin'ny B5000. Antsotra mirora sy 3 minitra. Tolotra manankery 7 andro miampy internet cadeau 100 mégaoctets. Sindriwar ny 224 étoile 7 étoile 2 raha ampiditra ny tolotra amin'ny compte-nao ary ny dièse 123 dièse raha ho an'ny mpanjifa hafa. Orange. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Manasary tanana matetika amin'ny rano sy savony, averiko hoe matetika. Tapenao amin'ny lahatr'andro ihany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mievina ianao atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza donoina azao ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910 miraso. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Resaka moa isika eto fa andeha le raisitsika le hoe andao atao miabo ny zava-mitranga dia izay no mahatonga antsika hoe inona moa ngamo dia ratsy daholo no nateraky ny coronavirus aretina ratsy fa ny lesona tokony tsoahana misy eo betsaka izay ny tsara. Ohatra zao hoe ny fanomezan-danja manomboka eto akoatra voateny teo ny fahadiovana. Tokony ho saro-piaro amin'izay isika manoloana ny fahadiovana satria voatanisa teo ny pesta. Inona ny tena mahatonga amin'ny pesta? Ny fisiany lobolobo fotsiny ary dia ny voalavo ohatra dia sisy coronavirus dia efa tokony ho fantatsika izany zao hoe ny fisiany lobolobo koa niteraka sida. Eny izy le ray koa raha fa tsy lobolobo ay moa dia lobolobo teo. Dia ny fomba fifindrany otrika aretina avy amin'ny tontolo iainana hiteraka loto daholo ty rehetra ity. Fa inona tokony no ataontsika? Miaro ny tena ary indrindra fa fantatra ihany koa ny tena manoloana ny reny otrika aretina ireny dia ny fahadiovana eo ihany. Fa raha mitondra n'io aron-tava io zao isika dia midika izay hoe arovana ny tena fa tsy hoe madio fotsiny. Arovana ny fahadiovana, arovana ny efa fahasalamana ary zavatra tena lehibe dia le fisin'le hoe raha misy io CVO io mampitombo ny tanjaky ny vatana io amin'ny ananina ny fahasalamana hoety manohitra ireo otrika aretina. CVO raha vakina vadika dia hoe OVC. CVO raha vakina vadika dia hoe OVC. Ka vadika izany izy aza hoe avadika. Vadika mamadika mpamadika ohatran'ny Jodas dia be dia be ny zavatra tokony ho tsoahana aloha ary raha ohatra ka hoe ikabary zany zao manomboka eto dia hoy aho hoe fahadiovana raha olona sarobidi ny fahasalamana eo amin'ny voalohan-karena ary raha ikabary indrindrindrindra ka andeha sarobidi ny helika fasasao zay ohatra mampimely izy na mety mahasosotra mamatsoka. Fa inona re? Ary eto koa le hoe io aretina io ngeka tsy aretina mamenatra ohatra ny aretina avy amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy le coronavirus zay COVID-19 fa aretina tsy mahamenatra dia raha ohatra zany ka zay ny mahamenatra aza vitanao miaro tena ka maika fa ty tsy mahamenatra ity
andao iarahana miady mba handresena azy aingana. Misy zao ny famina vinantsika hoe raovinary zany zao ny sokatra am'izay izy tia le antsoina amin'ny teny frantsay hoe déconfinement zay teny tsy nisy hatramin'izay fa nanjary nisy izy zao a confinement nisy hatramin'izay confiné se confiné nisy fa nisy tsy de nahaino an'io loatra raha tsy tao anatin'ity vao nahaino an'io confinement de io nofonofotsika nofo fotsiny ve zavatra azo tanterahana nge zany inona ny manafaingana zay indrindra ary no tokony akatsika leso nefa naninona no ela loatra tsy ampy ny hery mahatohitra n'le izy ary ny filana entina miatrika amin'ny fihiboana ny tenina tsy ampy bebe ny fanjifana mahazatra tankina ary ny tiana mba hifikirana satria iny ny tena hoe mba hany misy miamiena miamienina ny ahafahana mahazo azy noho ny tsy fisiam-bola zavatra be deaibe raha mitanisan'izany tsy andrankitra akory de tompoko tsy hoe mandrankitra akory fa andeha atao ampisainana mivelatra mihitsy zany le izy ka tsy raisina fotsiny amin'ny hoe aretina ka aretina fa fakana lesona fa ny hoavy mbola betsaka samy isika velonaina samy tratra antitra samy ho tratra ny zafy afy sy ny zafy-ndoalika sy ny zafy paladi sy ny zafy tsy torana enga fa inona no entina mahatonga any amin'izay tanjon'izay ny fitandrovam-pahasalamana ka izay no resaka tena tiana hitodiana amin'ity resaka androany ty loha hevitra androany any anatin'le fanajanan'le fepetra adina amin'io aretina somary manahirana satria raha tamin'ny voaloha le izy mety hoe vita ihany ny 10 andro voalohany mbola nisy an-tanana kely folo andro fahatelo misy zao sa faefatra efa-tsy faefatra tsony fa marana ny fahadimy marana fahadimy tsika io de ahoana de toy izy ezako zay Larisa ohatra misy mbola tsy manao arim-bava ihany ny sasany matoy izy manao de efa misy mpitandro filaminana zay mbola nisany tafiditra am'le azo atao de misy koa le hoe tsy manasa tanana tsy manasa tongotra tsy mampiasa ny tony le ino ty le gel hydraulique alcoolisé sy ny sisa hydraulique iteny alika tompoko fa azafady tompoko azafady zafady fa lehilahy lehibe nitonantonana iny fa izy aloha raha hoe tsy manana gel izy ny dokotera afaka sasana amin'ny rano savony fotsiny nisy mpitsabo ny teny zay io savony io izy misy karazana savony tena mahafaty bakteria na mahafaty microbe fa tsy voatery lay gel ihany dia ahoana ny fanaontsika ity ho averiko ihany lay izy ilay otrika aretina dia voarambon'ny tongotra ihany ko firy amintsika mieritreritra hoe mety mitondra koa ty tongotro ty aloha ny dirana ohatrany moa tsy tonga de entiny eny am-pandriana aza le kiraro rehefa entiny avy zanany ary na ny akanjo nanaovana nga de tsy misy mihitsy hoe mety nisy namikitra teny ny coronavirus ka mety liakamona koa io ray mibozy zany rehetrarehetra zany no tenenina de mahatonga le teny Larisa ty hoe ireo fanajana ny barrière sanitaire koa ireo sakana tsy ahatonga le ny fanasana tanana ny fanajana tsy ampy iny ndrasa aloha vetivety ny fanasana tanana ray ny nina koa fanaovana arovava mandrora eny amin'ny tany mbola afaka tanterahan'ny olona daholy fa le hoe fiboana ao an-trano tsy efa tena manomboka mitrosa ny ao amin'ny teny fibono zany Larisa mahatonga azy hoe tsy vita ny mijanona hoe lasa dala visa hoe manino lefa le tsisy tsony an-tanana ka efa tsisy tsony enao indrindra raha aman-dreny ao anatina tokantrano tsy mahazaka nytomaniny zaza hoe neny adada nona fa raha fitsipika sasan'ireo hoe ny arovava ny manasa tanana reo mbola afaka tanterahan'ny olona tsy somatsara mihitsy azo ka izao ary andao nao tolo-kevitra ary sika hoe ny famahana n'ilay fihiboana ve ny vahaolana fanontaniana zany ny tarena makany amin'ny tolo-kevitra ny makany amin'ny vahaolana sa ny fanampiana an'ireo filana mba hahatonga ny fihiboana tsy ho zavatra raha mbola mitoy le fihiboana dia ho fahatetosika satria tsy ampitsony no enti mivelona zay ny tianao ambara zany aloha mariny satria mitaraina olona tsy maintsy mihiboka dia mandray fepetra fanandrify amin'izay
Tiana risatena zany toko mba asiana fanampiana raha tsy maintsy mihiboka mampo mibesiny maro atao mitohy le izy misitraka an'izay dolo mibesiny maro tsy haiko raha zay le tiana risatena iny sady nona fa tsy larisa reriny iny tsy larisa moa zany fa itsika aloha le miteny eto dia raisina am'izay zany zao mato misotro an'ity XXL nity ady mampitombo ny tanjaky ny vatako aho mba toerako anio otrika aretina coronavirus covid-19 io fa izay tolo-kevitra izay tompoko dia miantefa mivantana amin'ny manana ny fahefana fa anatin'ny paikady zay ary esena n'io zavatra io raha misy nefa ny ataoko raha valala tsy atanana avy eo atolo-jazy inona moa inona no azo atao izay koa nefa tokony arahana zay tolo-kevitsika androany zay arahana fanazavana iza no anao fanazavana mpitondra ka mangataka ary mpitondra asio fanazavana ny hoe reto no azo atao reto tsy azo atao reto valala tsy manavatra ihany fa XXL sy galana sy orange ny mpanao fandarana mba teneny matetetika ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana galana dia ilaina hatrany zany mba anohanantsika azy anarahana zay XXL satria ireo rehetrarehetra ireo no maha Madagasikara izitsika miara-mirona zany satria orange no manona fandarana ary de zany zany averimbereny foana ohatra ny trany mba hatonga atsika hisy an'ilay antsoina hoe synergie na ilay angovo iarahan'ny rehetra miara-mirona rikala zany tena dikany eo ny teny malagasy moa zany ka dia izay ihany koa no mamarana fandaharako mito ihany ny fandaharantsika fa ny anina mananankiray no ohatra satria manana ny andraikitra izy aloha azava oka azava ao ny mahatale général ny kolotsaina azy fa eo koa ny adidy hafa ary zahatonga azy ny teny teto manao hoe mahavesatra kely andraikitra ozy raha mipetraka ao amin'ny toerana filoham-pirenena marina zany ary io matoa nefa say mianala de ilany tena iny mba rorito kely iny voateninao teo io Francis matoa mirotsaka osolombavambahoaka say mianala matoa mirotsaka ho ben'ny tanàna say mianala ary matoa miteny eto say mianala ary nefa ny anala sika iny rehefa nanome zava-pisotro ny XXL iny fa manohana ny fandarana ny galana matoa ianao mipetraka amin'ny toerana anankiray natao iaino ny vahoaka ianao zay na vahoaka ela mahay mihitsy raha Francisca ono de lisy koa remposy le fahaizana miaino ny olona aloha zao raha azontsika vahavahana kely le hoe fahaizamianao ahoana tsara izy remposy oui larisate Francis larisate hoe fahaizana milaina koa izy ny fahaizana miaino olona entina zany ary mety efa ny mpitondra zay de ahoana moa zany zao ohatra misy ohatra ve misy ny tranga misy ny tranga anankiray de afahan'ny olona miteny de amin'iny boka vaovao iny ianao manjery sy ny tariny de amin'iny tokony hoe mahay miaino ianao amin'ny alalan'izay moa zany ianao mpitondra io fa ianao vahoaka koa bebe antapitrisany betsaka ka tokony hahay milaza ny tena zava-misy fa tsy manana ny olana zay koa aloha hoe ka na le fomba fiteny koa araka impozy mety misy hoe inay zao no fomba fiteninay azy misy mety hoe mivatambatana misy mety hoe tsy de mahay miteny azay loatra indray fa somary asisiana kisarisary teny maro samihafa de io koa nefa miarakaraka le olona efitra ihany koa de tsy maintsy tenineny am'izay fomba fahaizany azy zay efa le misy ady hevitra reny ihany hoe ianona somary rehefa miteny ihany io de iny ohatra somary avoavo zay zany le fahaizana miaina tonga de vatana ho an'ny mpitondra zany dia hoe tsy maintsy efa vonona izy amin'ny fahasamihafamina eo amin'ny fomba filazan'ny olona zay mihitsy fahasamihafana toetrandreo ary indrindrindrindra raha ankehitriny de efa lazaina fa io fahasahisahiana miteny io no antsoina hoe demokrasia zay tokony ahitsy ihany koa de mbola manampy koa zany hoe fiainona ny olona tokony arahana fanitsiana ihany koa zay koa aloha fa tsy hoe miaino fotsiny ianao ary ny fiainona koa tsy fihamiainika miaino fa manatanteraka ary ny fiainonany olona dia tsy maintsy anaovana mangarahara hoe reto nefa vita kosa tamin'ny zavatra nitakina ity ny mbola tsy vita ity ireto no ahafahana manatanteraka fa ato anaty haronato efa
marobodiny arona sisany misy ato afahana manatiteraka na hoe mbola misy ary mbola misy kely ny akondro ragoty mbola anaty aronao ay arahana amity ragoty mandrosoary ianao ragoty mianoanao izakay ary to anakoroa mihitsy ay le riarina koka mandeha ato zatra multiplex ao metimety zao zany hoe ny atamy maraina efa niezaka hiditra fa le azavaina ampieno any kio fa sady raha manana koa ty laptop le ty laptop efa tamin'ny andro dadabe de mindrana ny zavatra zala amizay vao mety satria efa tsy le laptop amizay le ato aloha za manao an'izay foana de mahafinaritra alora goty de mazavazava kokoa ny sary tsara miezaka mbola ho avy eo ihany raha Cyril rehefa avy eo fa nidanja be am'ty le manao mivantana ty an-trano an'le fandarana de zao anomboka any filgody mandona varavarana mpanasa lamba de vita any filgody hitra mivantana vovobery walkers moa zany le likanay ato zay miisa 1.2 izy am'izao misy 1.2 fa ny sary moa mbola efa hitanareo any izy fa antom-pisina koa mikarakaraandreo de rehefa hiditra taorinany vaovaon-drambelo ndray fako nety amin'ny fokotanay ty faralaza mako mahafinaritra ny fikarakarana ny resaka hoe fako mandeha eo am-bavahady zany ny tovolahy zay efa voakarakara ny fokotany sy ny commune mihitsy de izy no maka ny fako de rehefa voaina ry zalahy mbaravarana de jerena de fako osy le rony elanga io fako elavy io de verina any am'le resaka le hoe seraseritsika de avelako ny antena le resaka serasera sy resaka fifanampiana ao anatin'ny fiatrehana ny olana rehetra ka tafiditra ao anatin'izay olana izay koa ny coronavirus ohatra zao araky le fanampitaina teo hoe ny resaka eny amin'ny fokotany sy ny resaka eny amin'ny fianakaviana sy ny fikambanana samihafa de miankina am'le atao relena fifampitohizan'ny afatra alefa no mahatonga azy ho tonga any ampototsofon'izay manapa-kevitra tsy maintsy misy ampahan'olona vitsy manapa-kevitra ho an'ny maro no mety amin'ny fomba iainana de misy karazany samihafa io misy ny mahay manao masika beronono misy ny mahay miteny tsara misy ny manao karazana dictature zany hoe tonga ny azy de didiko felebeny azy de misy koa ny tsy de tena mahay miserasera amin'ny vahoaka fireneny eran-tany io resahany io misy ohatra samihafa de ny fomba fampitana an'izay sy ny fomba fanazavana amin'ny vahoaka tsotra no atonga ny rehetra miara-mironona mbola miverina ihany afatrany amboalohany amin'ny torohevitra hoe tsy ho voatery olona mifankahazo no mifanolotra hevitra fa rehefa mety ny hevitry ny olona anankiray na tsy azonao ary izy tsy manino amin'ny maha olona azy sy amin'izay firehana ananiny sy ny toetra tsy olana fa rehefa manana hevitra tsara fa ny eto amintsika raha ohatra ka hoe tsy rarahina fotsiny ohatra misy olona any miteny tsy maintsy misy ihany ny olona miteny hoe mety tsy mety sy ohatr'izany ary misy ny olona eo amina toerana fanapa-kevitra de misy ny olona eo amin'ny toerana fitenenana fotsiny satria tsy manapa-kevitra izy zay no nahatonga ny resaka le hoe misy fikambanana na ny société civile ny misy hoe momba ny hoe ny fikambanana fiaviana misy fikambanana mpiangonana misy fikambanana mpanakanto de misy ny serasera zay tsy ho voatery Facebook tsy ho voatery radio tsy ho voatery gazety zay aloha fa raha tsaratsara ty de rehefa avy indray miverina miditra raha Cyril elavy iteny any satria le ry mbola miresaka mpanasa lamba ao ambadika eo maty amin'iny ndraiky amle ry okay anosy anareo afako raha Cyril hindrana saretin'iny ndray itenana melikezy boripotsy le roritika zay voateny rakoto zay hoe mitaky fa diovampo be zay tenena rakoto zay le hoe fikambanana samihafa fikambanana mpanakanto fikambanana zozozozo le any am'le hoe na tsy mitovy hevitra aminao arany any defa afahana mampitovy hevitra ka any am'le fikambanana misy anao reny defa any defa mampitovy hevitra satria ny hevitra atao ifampizarana ao anatin'ny fikambanana manjary me matevina am'izay tena azo ndamosiny
fa raha ohatra hoe anao samyreny tsy mijoro ny hevitra iny raha vao hoe mandeha singasingany any amin'ny olona fa rehefa tonkinao amin'ny daholobe anaty fikambanana samihafa izy manjary manan-kery ka zay tokoa tena mahatsara zavatra e sotra rahagoty ny lazan'izay zavatra fa mbola verina ihany aho amin'le hoe arak'le natsidiky Larisa teo ny fahaizana mihaino. Ny fahaizana mihaino koa dia efa fitaizana satria raha ianao no maneho hoe tena haino izay zavatra niteneninareo teo zay raha ivahoaka ary olona samy hafa sokajy, samy hafa saranga, samy hafa toerana, samy hafa fiaviny reo no henon'ireo angamba raha izay no ataon'olona mpitondra mikaviavia izy indray azy zao no ampisara-bazana fa raha vitany ny mandravona mampifamatotra n'izay fahasamihafana be dia be navoakan'olona samy hafa sisa-karazana zay tena mpitondra mendrika mpitondra ohatra zany ary eo angamba tsy misy reny zavatra mety anisy tsirin'ny fiaino reny. Allo misy am'le resatsika ihany dia mba metimety le izy koa tsy voatery ho ampiarina na tsy ho ampiarina ny hevitra olona hafa zay tsy manapa-kevitra zay fa le averiko tsara le teo hoe raha misy hevitra tsara mino aho fa faly le olona topo-kevitra rehefa ampiarina le izy mety menimenina izy raha ohatra ka hoe misy ny sasany manko raha vao manan-kevitra dia tokony hovidiana sy ohatr'izany tsy dia olana loatra iny ohatra hoe ny zavatra mampime sy ohatr'izay dia eo amin'izay ohatra zao za tena hevitra ny anaty rehefa miresaka amina olona anankiray raha ohatra mpiara-miasa ohatra ka misy zavatra tianao azo any aminy na misy hevitra tianao azo any aminy dia tokony raha fantatrao le olona dia resahanao ny zavatra tiana izy aloha io dia misy piasa anankiray vao antso any amin'ny directeur dia rehefa tonga ao amin'le directeur dia enona le zavatra tenen'le directeur fa le piasa anararoatra izy iteny hoe mba asondroto kely rangaha le karamako fa mafy le asa dia rehefa vita le zavatra tenen'le directeur izy tsy teny avy hatrany hoe ka mba asondroto rangaha ny karamako fa tena reraka be amin'le asa fa rehefa vita le zavatra tenen'le directeur dia izao ny teneny hoe mahafinaritra enao ve nijeren'le film taminao Vegas maly tsara kosa iny no Vegas enao ve nanandrana an'le enao ohatra mifantatro tia mihinana silamangany tena tsara mihitsy zany andro silamanga maly fa ohatrany tsy dia malemy le izy dia ozy le directeur hoe fa zao ny fomba fandrahoana an'io fa za mahay mahandro an'io dia fa tsy zany talefa zao hoe mba mila mizatra mba saika resako zany hoe misy teknika kely mety ho teknika fototra fotsiny zany aloha fa rehefa aveo anosy ianareo goty Cyril tsy takevy resaka mpitondra zany dia somary manomanomana paika entina miresaka aminy ka tsy voatery hoe mpitondra ny le meno nefa na omanina be loatra koa izy matsarotro dia tsy zay mifandraisako azy eo eny ka ilaina daholo nge zany ilaina ka ilaina fa io ko nge raimpotiana na tsy tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manao fanoharana kely koa ohatran'ny resaka zavakanto ihany koa raimbozy hoe rehefa manao zavakanto ianao mba tsara enona ihany koa re tenin'ireny mpijery anao reny fa tsy dia raisina daholo kosa hoe ho tsy fitiavana na ho fanaratsiana satria manko ntsika ohatra rehefa kian'izay dia dia misy tsy mazaka ny sasany hoe za ihany na dia manakiana foana ela zay ny lafa ratsy foana ny raha taoko nefany misy mba mety hoe entinao anatsara manaraka nefa le izy ratsy mihitsy ratsy mihitsy alefa manahirana be zay ry Miranty Godard ry havana miteny amin'izao fa mampahazatra any amin'ny tsamma zany io anaran'le rio avadibadika ohatr' izao zany dia rehefa avy eo misy anarana hafa hitako izay le sy tena tsara miasa daholo ny litera rehetra ela moa mpanakanto ok manekily etsy eny tompo ka zay le izy ka le olo manko rehefa ohatrany hoe rehefa manao hevitra ao ianao amina zavatra anankiray dia misy mandray an'izay avao ka zay le fahaizameno tenen'ny Larisa sy raimpozy teo koa moa hoe mila fahaizana mihaino daholo ny zavatra-drehetra ary rehefa miteny le olona tena aloha izy hiteny hatramin'ny farany fa tsy manko ndray misambosambotra le resaka eny ampovoany nefa tsy hitanao koa le fiafarana zavatra teneniny
le zatra tilolona kosa aloha na iady hevitra be tahaka ninona ary misy olona ray miteny ohatran'izay tenen'ny gorodona an'izay gorodona mety dia fa misy olona indray raha vao misy ray miteny an'izay dia misy sivy miteny hoe endry be nareo zany androany eo ny marimaritra ao anatina fandarana anankiray sahirana satria raha ohatra zao nanao fampisehoana zay ho andre mandeha nanao fampisehoana andre mandeha tsy haiko fotrany nanao tao i Godard tamin'izay io fampisehoana io dia misy imitation ana pub misy imitation ana publicité taloha no iraina sur scène dia hoy ilay olona mpijery izay tena teny ety amiko be loatra le pub nataonareo dia io zany le pub ahoanao fa ranareo izy izy nahazo sponsorny reny nefa le izy bata ny ikiraro hoanao efa tsisy bata zany dia fomjeknator malaza tsy manadino ny zaza po mampiaky tao efatra no ariary reny le natao dia le izy le mampime zany kay tsy tena azo dia eo zany manahirana hoe folo no ny teny izay fa nisy ronjato ny teny hoe mba hafa kosa raha ka le style anareo iny ohatra'izay le kisarisary fanoharana Miranty Godard zay zany azavaiko kely azafady Godard sy Larissa azavao hoe tokony mahay miainy koa ny be sy ny maro fa tsy le olo tokana mijery iny dia tsy mitohatra amin'ny farany akory ny zavatra ka zay kely tiako tenena teo hoe toizana eno hatrany falo le sketra fa tsy toana dia mitsambatany efa fitainy amin'ny 70 taona lasa mibatahany 50 taona lasa dia iny nanaovanao fitsarana avy hatrany hoe lava kosa le any vita voatainy mila fahaizana miaino zany mila hoa fa tsy an'ny mpitondra irery zany ny fahaizana miaino fa ho atsika zay miaino mpitondra miaino ohatra le torteny any am-piangonana any koa ne ka iny kosa ka bakabaritsy valina miaino tsara koa miaino fotsiny ny anjaranao voatery ingenao tsy maintsy miaino menina rehefa tonga rehetrasandranasinapasternazoko torteny atao mihitsy ndray ary nijery misy mopera tamina nataony an'izao le tanany tena nitodika tainy ampy mihitsy ny fanombo za mihitsy nasiny mopera tia mopera ve dia alala manonjononjo aty zany satana dia ny anilanareo eny mbola hotoizantsika le resaka rehefa avy eo satria izao raha mijery ny olona miteny ato aho dia zay mihitsy le zavatra voatsikaritra hoe tsy enoinareo mpiaino hatramin'ny farany le zavatra mifanesesy asehona eto fa le mba hany eninareo dia inonareo dia vao manao firesahana sahady na famahan-kevitra sahady nefa raha ampitainareo mitoy indresaka ataonay le izy dia eo nareo manonoko tena azy angamba farany aiko io sady isy kosa tamin'asananao voanitsy ty eo itenganao raha sirily miaino rasirily ndraiky le ry tsy mangalapina olo ty aza hoanina le sosiety iny aza hoanina ohatry allo mina Larissa any atao lasary rehefa aveo atao Larissa lasary lokandroany atao Larissa aveo lokandroany atao Lazare fa tsy atao Larissa tsy atao Larissa sosiety ny lokandroany ahoana Larissa sosiety no fankatahany mpandeha sy mpisehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotoizan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station galana ianareo tsy miova fa tony teo aloha ihany ny fepetra ahafahanao misitraka izany galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary araroto ny fihenam-bidy goavana 10 isan-jato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magasin ary nitolotra 20 isan-jato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny 8 ora sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahaba, station Shell Ivato, station Shell Iavlo, station Shell Anosizato ary station Shell Itos.
ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaim-poana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,400 ariary be zao. 10,400 ariary be zao ary mahazo 500 maimaim-poana amin'ny akokely fakana nofo azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vangianary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao manomboka izao hatramin'ny farany volana Jiona azonao an'io fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoy maimaim-poana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary ararotiny fihenam-bidy goavana 10 isan-jato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magazay ary ny tolotra 20 isan-jato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Arovo ny tenanao a, dia arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lanto-tsandro ny vava-tsy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoaka eny an-tany. Atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana dia efa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na ministranga mampiaya dia antsoy 910 na 710 amby. Rivotra! Mitoy hatrany ny fandaharana rivotra izay RDJ na amin'ny 7:40 raha nareo vatana ihany koa amin'ny page Facebook ny RDJ na amin'ny 7:40 sy ny YouTube izay toanan'ny XXL ny Orange ary ny Galana. Ty misy arahaba manokana atao miantefa amina zafy kely anankiray nekena nekeno feno 5 taona ianao anio feno 5 taona ianao dia arahabaina mitombo vatana mitombo saina mitombo fanahy ho tsara taiza tafita soa amin'ny fiainana ny ianao ary indrindrindrindra mba hajanony amin'izay le be dongo be netaka be rehefa tsy mandeha ny tele oka nekena oka kosa fa lehibe efa 5 taona Tovy versera amin'ny kalasy zany le kena satria kalasy koa le pira reveko iny tena teraka androany ny tsingerin-taona. Firy taona izy androany? Firy taona moa le daly iny fa izy aloha mbola zoko be an'ny kena izy zoko be an'ny kena izy fa izy tsy 5 taona ohatsy fa raika amin'ny 30 taona le ry zao. Firy taona ny kena dia zoko be an'ny kena. Raika amin'ny 30 taona ny raha kalasy zao tsy kalasy ny koa fa le kalasy pira amin'ilay iny. Ny zavatra voatenintsika teo dia manan-danja lehibe indrindra fa raha zoiko reto resaka ataon'ny olona mahaino reto dia manararoatra manazava manan-danja ny zavatra ny teneninay matoky haninareo tena manan-danja raha teo matoa velarinareo sy tohananareo tsara tompoko ary akasitrahana satria raha misy manome zavatra anao teny hoe misaotra raim-bosy misaotra anareo mamaly indrindrindrindra rehefa misy ny sary dia izay rehetrarehetra izay miantefa aminay manetana ny fandarana eto manazava nefa aho tsy izay rehetra hevitra alefanareo anefa dia andeha ho avoakanay daholo aloha hazava oka hazava satria izao misy lafina sehatra avana na avy
ambony ambany, misy avaratra, misy atsimo, misy atsinanana, misy andrefa na am'izay rehetrarehetra teneninareo eo dia mitsinjo lavitra izahay indrindraindrindra fa adidinay ny manetana ny fandaharana eto, ary izy ty raha teo tsy hoe fandaharana anaovana tsinotsinona anareo fa tena anajana anareo, ka raha misy hevitrareo ary tsy navoakanay fanajana ianareo ngereny, satria raha avoakanay eto daholo ka hiteraka fanakorontanana zay lafo voatanisako teo zay, mba tsy mety kosa ny ananana an'ity fandaharana ty mahateza sy maharitra ny tadiavintsika rehetra reo ary ny onjam-peo raha teo tsy hoe onjam-peo mpanjakana na onjam-peo natao sehatra hifanasana vangy, tsy any misy tompony izy ty tompoko, na de ny fanajana ny tompony aza de mahatonga anay tsy mamoaka an'ireny hevitra sasatsasany izay tena lefona manindrona olona hafa any izahay raha teo, tsy hoe olona mafobe ka vato ny fonay, fa mety misy indraindray misendaotra, misy koa nefa ndrairay de tena tsy vaky loha mihitsy, ka minimy teny zay aho mba ahafantaranareo hitanay reny hevitra avoakanareo reny, saingy misy tsy mivoaka satria mitandro lafin-javatra maro izay ary mitsinjo lavitra zay tsy atao mahasositra retoboko zay fanazavana zay fa fifampitsinjovantsika. De mitoy ihany ary le resaka amiainga amin'ilay loha hevitra teo fahaizana miaino, dia tsy ahivoko hoe tamin'ny hoe fahaizana miaino takina any amin'ny mpitondra zay rehetra takina koa am'izay rehetra miaino na entina izy na izy. Allo miaino anao izahay. Ohatrany tiako hoe ino tsy haiko inona le cause raha Cyril ve zany? Raha Cyril ve io? Miainonao zahay tsy misy fitenenana be dehibe moa zany alo fa efa mitsa hitanareo ve hoe satsy tsy avao Cyril maro Joseph raha Cyril aloha ty zitsika le teo rebotsy ya ny olona tsara sofina zay ngamba malaza azy zany mahay miaino ary ny fahaizana miaino de mbola averina ihany koa hoe arahana fanatanterahany farany kely indrindra amin'ny fanatanterahana dia ny fanazavana ny mety ho vita na mety ho tanteraka sy ny mety tsy ho vita mihitsy sy mety tsy ho tanteraka. Ary raha ohatra aza moa ka mbola mitoy ihany zay fahaiza-miaino zay dia tonga hatrany amin'ny hoe mangarahara ny zavatra anazavana. Fahaiza-miaino de fahaiza-mandalina satria rehefa mifampiaino tsirairay avy de afaka miara-miasa tsara. Iny misy fitenin'ny ragoty iny le manao hoe en l'espèce ny radanoara fandraisako an'izy iny de hoe manavaka tsara, manasokajy tsara ary mamina vinina ny mety ho fiatraika ny zavatra zay dinihina ary ny zavatra zay aseho, indrindra fa aseho amin'ny alalan'ny teny ka hevitra dia voadinika ka mahatanteraka n'ilay ho ampitenenana hoe averimberina mivadibadika mosa averimberina impito ny lela vao miteny, ka raha izay sy zay ilaina mihitsy izy de mitodika amin'ny coronavirus koa ny resaka teo fa raha le coronavirus tompoko no anaovana hoe samy mandeha samy mitady mba marina mafy io na ho herin-taona aza tsy ho resy eo sanatriavina nefa izany fa dia atsika tsirairay ny mifampitsinjo fa rehefa manao isika ohatra fotsiny ny fanatanterahana andreo lazaina ankehitriny hoe barrière sanitaire de efa zavatra lehibe, ezaka lehibe fanatanterahana goavana zay mainga moa fa ampinina am'le hoe fahaizana miaino, fahaizana mifampitsinjo, fahaizana mandeha ainy amin'ny hoe tsy ny anio nanomboka volana faraparany volana martsy iny mby aty amin'ny ho tapatapaky ny volana jona isika izao ary mbola ho rahovino izay aloha de tsy fantatra mbola tsisy malalany ampitso raha ny fitombony marary voatily ka tena hoe tena raikitra marinao aminy aretina coronavirus de inona moa no ambara fa tsy de hoe mbola ho ely ty ilay mpifatotra raha manoloana zava-misy tena mbola ela le izy
mbola ela le sao de hoe mahita le atotanisa larisa de zay moa mpitonarasa miteny an'izay tsy maintsy hainy iny ko de tsy maintsy hainy mitsikeran'iny toisa io zay mandeha allo tsy maintsy eny allo miraba anareo efa za zao misy mety le lazainy dada fara Raimbozy iny tsy haiko izany izy koa taniny lalany de nitrasano kafy anao tratrako tsaiky andro anonona ny anaranao vavako ka nijanona ny molotso isokatra ny ferako nifanozoka navadiky ny sipako mipitalomonjezako tena sarotra be fitaka pota sarotra be fito finany izany inona vinany la misy any ambony vato no revinany tena zay koa lafa nisokona nambato aza tsy mahita lalana fa zay lahy eny ambony vato avy eo vato avy nangeren'ny vozona no ekarany lasa di foany lavinany iandrana be zany nefa ny atapotanety malalaka matahotra vanja miraraka zaho zany mandeha vatana zao kely fotsiny zangasika mba ametraka afatsy ao amin'ny bebe tsy haiko izy aloha mieno fa raha mba fahitanareo bebe laisakaiza koa fa iny ilay sipatsisitsiny tao arivony mamo tsy misotsotso ny atso mamo taminao le lasany dalo izay senjanandalo fa ny everiny fa tena entana ka mifoko ho amizao mientanentana miverena lesy bebe mangatsika ny fandrina fa izao sy ny vatako matsiazo ny fahiny miverena lesy bebe fa ty foka tsy isotro intsony fa vatoky ny sipaky mipitalo lelako zay fa marina dolo le tenena Raimbozy teo zay koa zany ny loty antany am'le asain'ny chef Gottlieb manao an'ity miditra vatan'ity zao fandehan'le fatanina apetsaka tokony tenen'le olona zany hoe raha ohatra misy olona tsotra zany mbo miresaky de matao atsay ny aloha ny tena sao de manko mibedy zay koa ny olana kely aloha satria zanahy ohatra tsy mifankazo ohatranay moa zany de saretanina ny ataonay de mitatotra ny entana avy anetrena tatotra ny anana mitatotra ny hena reo sakafo ilain'ny malagasy tsy vako volo fa nefa navadiky ny sipaky mipetaloha zay fa tsy de tena resaka be moa zany satria be da be ny asa atao ato misy ny akamanay ra Nicolas zao avy any amin'ny Alavosy tsy hita fakatra maitsy lery fa ry Jean-Cri tratra atao ameritretosika atao ambadiky ny gonina sosiety toza la trato fa za kosa aloha de dikôzy direkta tena olona tena saika mba hijery asa ty rangara ireny saika eo hivarotra letany de nampalely izy loha mino fa rehefa nadidina le rony de navela de zay onoa fantanina kely herinareo ve sa onoa Raimbozy efa manambady nga le Larisa sa tsy haiko io ny asiandasefigotena io ka io raha ohatra hoe ana ka antiky tenena hoe za mpanamboatra zaridaina manko raha ohatra hoe mba mahaliana anazy fa za mahay manamboatra mahay manapaka bozaka rehefa tsy manaiky tapahana ny bozaka de ongotako rehefa tsy manaiky vovokotra de kakeziko ny ana za rehefa te dikôka de minana zay de mba ampitao le hafatsy ono hoe Raimbozy de mirato godara ony de le baba izy dolo moa nareo ny ao ny tenen'ny dagoty sefo teo de aveo Raimbozy de aveo Larisa ny anaranareo ony avadibadika atao ohatrany manao kely tsy haiko ka ny mirato godara hoe efa nisy nanao ohatrany hoe angorodao miretirety angorodao neny Raimbozy neny Raimbozy kosa Raimbozy
bozaka iray ary ny manambelo Sergino mbola tsisy golama be le banta ahoana Alibaba Alibaba comment s'appelle celui-là casse de capoc de Larissa série est là série là Larissa aty fomanga lava sady fafety ny fambolena mandeha tsara maso vokatra be tena raha ohatra ianao ka vonona nipetsaka ao am'le trano misy kidoro mitsanganao ny kidoronay mantsy tsy mba matozy azo avo ny ozana zay de mifandimba mitazona de matozy mitsangana zany okay zay mifandehany aloha zany fa de mba faly meno anareo ihany fa de etra meno anareo hatramin'ny farany ahoanao inona le tenenina sefo anosy vary any Ambatondrazaka karama zay anareo anosy anareo zay tena efa anay zao de lasa mivadika omba atsika re miloka androany aloha mba ny vehivavy ny teny za aloha tsy mila raha voatavo angatsy efa hoe Larissa society society inona koa ty le menamena be Baranjely tsy Baranjely zanga ty tsy menamena be ka Baranjely nitosy anie zany tena hafa Baranjely tamin'ny fotoanan'ny Arema zany teo zany Raimbozy ka lokandroana nytaniko de zay namaly azy de voaizy teo tena mahavariana nge mahavariana za misisika be fa maninonao tsy anjely ny enjiny de atao hoe Baranjely tena za variana mahitsy nefa reny Baranjely amiko fa tena Barabasy mahitsy Barabasy fa tsy Baranjely zany zay kasina ho le hoe aubergine de lasa hoe Baranjely aubergine ve nanga ataona hoe Baranjely raha tsy zany nanga ny karoty ve tsy hivadika sako-diavatra aubergine lasa hoe Baranjely efa nampanyvehivavy la izy tsy miteny hoe ny lokandroany Angeline zany lasa hoe Anjely kely ohatra etinge zany Anjely lahy kely am'le confinement hoe voamaina tsaramaso le maina be kibo miaraka amin'izany so de ibobo am'zany Larissa tsy koa lohanao nge mihinana ainao zany tsy mihampa miteny fotsiny Larissa kevitsy le tia voamaina za nangady anareveko mihitsy ny simpaty tsaramaso de inona ny hena miaraka aminy ary inona ny hena miaraka aminy inona ny hena hena maso de matsara volo am'izao fa mipaosy efa confiné de hena maso mba takatry ny voloko tendra Cyril kely farany fandeha asa tia nasainy sefo goty vakina hoe mba tsara azavaina hony satria misy namana zany manafatsy le am'le miresaka le am'le mivatana ohatran'izao tokoa tsara ihany ny azavaina hoe raha mandeha am'ty zao tsinona le izy ony zany de misy zavatra ve ony tokony avoaka hoe tony ny azo tenena tony tsy azo tenena satria miresaka ampitiavana le olona manitsy be le olona de rehefa aveo nefa le olona ohatra mampatahotra any le am'le voatsoatso ty efa maromaro tatato voatsoatso zany de sisisy le izy manko raha ny andro ifampiatsoatso koa ne tsy tena manjoso be fiainana amin'le izy zay de mba alefa zany inona moa le izy inona izy ty kabary siminalité le zay zany misy hoe kabary siminalité hono zany ny atahorana hoe mba mila azavaina zany le zay manjam-peona i Cyril ato misolo tena mivaiky ny akalana
Tsolo tena mivaika ny akalany ty. Cybercriminalité ny tianao tenenina Cyril. Efa Cyril criminalité. Gilbert manino Gilbert? Gilbert hono ny société avy eo e. Nenay lokanay androany a. Lokanay androany a. Tena teneny anareo lokanay androany a. Tsisy. Tsy asisa sa hoe tsisy mihitsy. Tsisy fa tonga dia vary endasina. Fa aty ho azy rakajajaka zany ny azo atao loka tena tonga dia tsy lany mihitsy. Manenty kadradraka. Saotra betsaka le vatana. Fanafody ry. Tsy atony ve izy amin'ireny sa Tsy maintsy mba karakara ny kely fotsiny sa la lisa raha mirevi-kadradraka koa. La lisa hevitra mirevi-kadradraka. Mirevi-kadradraka avy eo ny Larisa. Tsy matahotra fotsiny fa tsy hoe mirevy fotsiny. La lisa ve matahotra bibilava? Matahotra bibilava. Raha biby fohy? Sara Cyril matahotra vitsika. Cybercriminalité. Raha tsy hita mihitsy ialahy hoe miranty godala matahotra vitsika. Fa ialahy raha vitsika momba kitay ve dia ataon'izany lahy koa? Ka izy le ao anaty pétrole dia miredareda be rehefa ampiretiny. Ny foka vao maraina an'izay lahy. Molécule. Zay fa mba hatapahana ny sary monsieur olombelona Sergino. Ka zay maika hiasa andeha hamonjaka-anana. Raha godaro mbola tsy niteny an'ilay sakafo mazava ilay inona lokandroany. Lokandroany raha ny anahy aloha dia aleo mihinana ronindrony ihany. Ohatra ananatao rony asiana henomby kely. Le loka aloha eo ihany fa le jirama ampikaikikaiky an'ny olona. Jirama atao loka. Miakatra be sady tonga dia hoe misy facture tonga 2-3 nefa mbola ao anatiny. Mifamaofao be zany le izy dia izay no angatahany olona fanazavana mazava na dia efa nisy ary ny fiakaran'ny dia mbola tarinany ny vita iny fiakaran'ny mpiandraikitra tao amin'ny jirama teto na ray facture daholo ny olona izay tena nitangana be mila fanazavana ny olona satria tsy misy ny vola. Da sasako la rehefa ohatra misy taraina hoe mbola tapatapaka ny jiro. Mbola misy fatapahany koa le jiro efa amin'ny ariva. Za mahita hoe mbola efa ny olona ihany fa le fidanganany sy le hoe tonga dia facture anaky 2-3 no tonga. Izay hoe mampiasa saina le izy. Zao ny fanazavana tsaroko netiny teto. Io izy raha ny tomban'ny vidin-jiro zany na vidin'ny rano dia mbola tsy niakatra izy hatraminy roa taona makaty zao. Ka le fisanera mivozy matony olona miteny hoe miakatra tsy mitovy an'le teo aloha le izy. Nahita fiakarana izy zany. Nahita fiakarana izy ary tsy fiakarana kely fa fiakarana be. Eo ny Ascension efa lasa. Nanazava an'izay izy raha Ny Ascension mbola misy. Izaho mihitsy nanontany teto Larisa. Ahoana ho io nitangana be io nefa nareo milaza fa hoe tsy nisontra ny vidiny rano sy ny jiro tanatin'ny roa taona makaty zao. Dia hoy izy hoe mba tokony fantatry ny olona kosa ngeo izy fa avy amin'ny fandaninana fanjifana ataony isa-tokantrano ny tarehimarika mivoaka eo. Izany hoe rehefa tonga ny ririnina hoy izy dia mebe kokoa ny fampiasana rano mafana ohatra satria mangatsiaka dia mampiasa chauffe-eau ohatra ary mampiasa jiro kokoa izy. Ary ity fihiboana ity tsy noadiny hoe zareo mirahalahy reny ny teny izay dia nahatonga ny olona mijanona ao an-trano kokoa ka manjary mandeha matetika ny mozika zay mampiasa ny herinaratra, mirehitra matetika ny jiro zay mampiasa ny herinaratra. Dia nampitangana azy zay dia tamin'izay zay nanao kivalavala nampiresaka azy mirahalahy teto tale daholo ireo hoe arakaraka ny ataon'ny olona ihany inge zany mampitangana an'io dia me sady ny hoe kina moa no ambaranay zay izy hoe mitombo azy ny fanjifan'ny olona ny jiro indrindrindrindra rehefa tonga ny hatsiaka ary indrindra koa misy ilay fihiboana ao an-tranon'ny olona dia mampiasa efa nisy fanazavana ihany. Allo ngamba nazavy Cyril ay goty ngamba zay Cyril. Azafady manahoana
Efa raha Cyril lasa nanondrakana aniry. Le resaka jirama iny na efa tonga teto ry zareo le nanazava efa tsara be zay. Fa tsy mbola mazava tsara ry. Rehefa tena tonga ny facture dia ohatra tsy tena mazava ka amiko le fanazavana fanampiny tsy tokony makany amin'ny hoe tokony hisondrotra sy hoe misondrotra sy ny sisa. Fa le système de facturation no tokony akana ohatra azonareo an-tsaina hoe ao anatin'ny 12 volana ohatra dia afaka asiana tableau ka raha azondrareo ao amin'ny jirama atao amin'ny télé matetika izay fanazavana izay. Satria le eritreritra amin'ilay izy dia mitsotra indrindra na ny olona faran'izay baka plus 33 na ny olona baka moins 15 rehefa mijena le facture le tonga ohatra ny valalamina foana rehefa manao total ny hoe le consommation ankoviana soviana ary akoatra le fanazavana efa namendry zareo tamin'ny télé iny. Fa tsy haiko raha voalazan'ny Cyril teto le resaka miresadresaka sy ny serasera. Nasaiko nivakian'le ry teto manko le izy. Fa amin'ny ankapobeny raha ny tokony ho izy ny fanazavana tokony homena ihany kosa aloha amin'ny serasera tahaka an'izao satria sahirana ihany ny rehetra aloha mitenina izany ary. Fa be dia be nge ny olona izay tokony hoe mampakorazina izay olona manapa-kevitra sy mibaiko ihany satria ny olona rehetra nge tsy miteny. Tia moa lasa vazovazary tena le hoe enina isan-jato ny resaka Facebook ary 4 isan-jato ny olona mividy ny gazety atsoratra. Fa 520 isan-jato ny olona maheno radio. Dia latsaka kelin'izay ny mihaino télé. Mihaino dia ny mijery télé mandritra an'ilay fotoana misy ny tena vaovao be ireny raha statistika ny atao dia mihoatra kely fotsiny ny olona mitambatra mihaino radio sy mamaky gazety. Zay aloha zany fa dia mametraka mandram-piaina misaotra betsaka goty avy aty aninona moa tsika aty an-tanàna. Mampamangy ny Larissa ao ny ozy Cyril. Mampamangy Cyril. Ny zavatra nanampiany jirama koa ny tamin'ny izy tonga teto iny izy mirahalahy moa zany tale izy ireo tale lefitra anankiroa dia ny hoe azo atao ny manefa tsy kelikely fa raha ireny facture anankiroa tonga tanatin'ny ray volana ireny dia manomboka mihitsy eto dia mba hanamorana ny fanefan'ny olona ny vidin'ny rano sy ny jirony indroa taona. Fa azo atao koa izy ny mifanaraka amin'ny jirama manatona ny fiben'ny jirama zany ianao dia miteny hoe izy ity dia alohanay mandritra ny 2 volana mandritra ny 3 volana ohatrohatr'izay raha anatona jirama ny olona dia tsy ny olona fa manina no ambony be fa tsy anatona jirama ny olona ka hiteny hoe alohanay tsy kelikely ty raha ny sitrapon'ny olona satria raha 300 ara no ohatra ny misy ty mijiron'le olona mahazatra efa ny tonga dia niakatra be any amin'ny hoe 300 zany 60 000 ariary niakatra be ohatra ny hoe any amin'ny 4 millions le izy 400 000 ariary le izy. Ahoana dia tena hoe nanao fandaniana be miopapana be mihitsy ve misy atokantrano. Kasi koa ny teniko raim-bosy teo le taloha Livia Rakotiny hoe misy manko ny olona koa ny miteny raim-bosy hoe izay any olona tsy dia mandamy be nefa manina areo miteny hoe arakaraka ny fandaniana ihany no voalalohanareo. Le historika heritaona ihany ny tena tsara raha hoe manana historika zany ny trano anankiray tsy dia miova loatra ny consommation ny araky ny bonne foi araky ny fanetretenany zany dia heritaona jerena ny listra ny zavatra naloha sy ny facture dia tokony misy lojika ihany kosa aloha eo amin'izay vao miteny aloha misotra nefa tokony tsy zay le lojikany. Ok eo misotra fahatany misy olona ato manamarika ny androany sy ny anio mampafantatra anao atoko fa ny androany ankehitriny dia sady mahalaza n'ilay andro hitsahana saika ny teny jour indray ilay andro hitsahana io amin'ny efa lasa sy ny ho avy amin'ny andro iny fa ny anio no tsy maintsy any amin'ilay fotoana mbola ho avy amin'ny diavintsika anio ity zany hoe raha amin'ny 6 sasany zao ny any amin'ny amin'ny 120 ny anio no milaza an'izay fa ny androany topoko mahalaza n'izy anankiroa ireo izay no amaliko anao iny fa tsy sehatra hoe hanazavana lava rapitso angamba mety hanazava an'izay aho sabotsy rapitso rapitso zany dia resahana fanatevenana ny iray volana ny fiteny malagasy rapitso sabotsy radio zay no ambarako teny anio teny androany anio dia efa milaza zany hoe miako hatramin'ny rahariva zany zay anioko zay anio rapitso aho dia hiresaka fanatevenana an'ilay hoe ray volany fiteny malagasy ka misy fiteny rapitso raha afaka pitso ny omaly ary ny omaly afaka omaly ny apitso alahady
inona ny lokano ny andro fahatelo orinany anio inona montsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafy zay mareva iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana e Orange galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be no fankatahan'ny mpandeha sy misehatra eo anivon'ny fitateram-bahoaka dia hotoizan-galana hatramin'ny 12 jiona ny fizarana ny gel hydroalcoolique ho an'ny taxi be rehefa makasolika eny amin'ny station galana ianareo tsy miova fa toy ny teo aloha ihany no fepetra ahafahanao misitraka izany galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be Wow! Efa misokatra ho anao ny magasin fin de série Aigle d'Or voalohany eto androana Analakely akaiky ny poste ary araroty ny fihenam-bidy goavana 10 isan-jato amin'ny entana rehetra ao amin'ny magazay ary ny tolotra 20 isan-jato raha mividy kapa 10 no mihoatra. Aigle d'Or, miaraka amikoa isan'andro. Papa, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui grâce à toi. Tu as toujours été présent et m'as toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Papa, tu m'as toujours donné le meilleur. Pour tout cela et plus encore, je te souhaite une bonne fête. Pour la fête des pères, démontrez-lui votre amour avec B5000, incluant jusqu'à 2h53 minutes d'appel valable 7 jours et 100 mégaoctets d'internet en bonus. Appelez le 224 étoile 7 étoile 2 pour 5 milliards. Orange.